dia amin'ny fifanina lehibe indray lasana babalala ny ona amintsika amin'izao fotoana ano izao tonga indray ny fotoana izay fotoana mamy izay raha antsika eto ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro manatotosana izao fandarana izao dia fiadanany tompony eo amintsika tsirairay avy faly be mahita anareo manatao izao fandarantsika vaovao spesialy androany izao indray tsy hoe vaovao moa fa fandarana miavaka kely ny androany satria androany dia efa izara roa ny fotoanantsika vavaka fiambenana takany mahazatra dia avy eo hiditra amin'ny fitondranam-bavaka isika ka dia miarahaba antsika tsirairay avy izay tonga miaraka aminay eto androany dia ny fiadanany tompany eo amintsika rehetrarehetra raha androany no voatonga eto dia teteny aminao hoe tena tsy tonga fotsiny teto mihitsy ianao fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao ary za mihitsy fa misy antson'Andriamanitra tonga tiano tonga eo amin'ny fiainanao mahafinaritra be satria izao alina izao tsika mino aho fa ity ny fandarana faraparany mety hitanao raha mitovy lera aminay ianao dia za mino fa hiara matory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao androany ary koa hiara ifoa amin'ny tenin'Andriamanitra izay niraisinao teto indray hamakivakianao tontolo androna rahapisy ka raha tonga eto ianao androany tonga soa ianao aza misalasala mandray anjara anaty commentaire aza misalasala ihany koa tonga mangatabavaka fa tsika dia manam-pinoana fa ny bavaka izay entintsika eto dia tena renesin'Andriamanitra ary tena hisy ary tena hisy valim-bavaka eto raha mino ianao izay mpitondram-bavaka moa dia manam-pinoana be fa zay rehetra entiny eto dia tena hovalian'Andriamanitra dia ianao mangataka ihany koa mila manam-pinoana miara-miasa ireo dia araka ny tenin' Jesosy manao hoe ny finoanao no nahavonjy anao halleloia ny finoanao no hasitrana anao ny finoanao no hahavany olonanao ny finoanao no hamafantrosanao dia tahiny tomparytsika rehetrarehetra ary dia ny fahasoavan'Andriamanitra anie ho amintsika tsirairay avy dia mahereza isika rehetrarehetra ho antsika efa mpatonga eto indray dia faly be zay mahita anareo ary androany dia rahalatojo no tafiditra voalohany teto raha tsy diso ny fijeriko aty dia rahalatojo no hitako tonga niditra teto voalohany ka dia tahiny tompo manokana ianao rahalatojo fahasoavan'Andriamanitra anie ho aminao sy izay rehetra mahakasika anao dia ho kasihan'ny fitahian'Andriamanitra avokoa dia ho tahina manokana ho tahina mihoatra anie ianao amin'ity androany ity ianao niditra voalohany teto dia izay maniditra voalohany mazy dia mamahazo izay anjara tsodrano manokana izay dia tahiny tompo rahalatojo nananakazana vavy Sandola Marijo tonga soa Elisabeth Razana Monika Mama Valtina ao ihany koa ry Sandola Nirina dia ao ihany koa i Tody Raonisoa Koda Leonie Erika Raka Rodine Marie Tsiry Ambaramiel Kadaka Malala Rodine Misfit Olga Ranorosoa i Tody Raonisoa Mama Valtina Erika Raka Zanary Ambony Valera Mama Valtina Tina Rakotoary Zaka Rana Pavelina artisanay de Madagasikara Kodenila Ravaviny Koda Leonie Ajaska Patitsi Eme Manambitsoa Bert Sava Nanaona ny maso Olga Onrasoa tahiny Jesosy Nael tahiny Jesosy Lantony Rina Eme Manambitsoa Felina Rakoto Rolianisha tonga soa Eliana Amboaratsiky dia mamy sy randry ihany koa tonga soa Aingony Rina Fity Emelovely tonga soa Koda Leonie Kotrena Maradin Jesosy ny aina maheno soa fahombiazana fitahina tonga soa daholo tsika rehetrarehetra fahasoavan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy dia ao ihany koa i Noely Fanto tonga soa Verselina surprise be izy tonga voalohany ianao mihitsy tonga voalohany dia Tina Malala Zina Teoda
Tahiny Jesosy tojo tahiny Jesosy a Irina Rodriguez efa ary ambony ary ny vadinareo alleluia ando andry tahiny Jesosy faly ray eritovo ao ihany koa Soameva Tina Malala tonga soa daholo isika rehetrarehetra faly ange zay faly be zay mahitanareo ary maharetatra amin'ny farany ny fandarantsika eo amin'ny adiny ray sasany eo de manomboka amin'ny fitondranam-bavaka isika alleluia efa misokatra ny messengerako zao ho antsika rehetra izay angatabavaka zao nareo efa afaka mandefa am'izay ato amin'ny compteko Rado Akila Diona de fasinareo message nareo mandefa message anatin'le Akila Dio iny tsy de hitanay mihitsy ny message any tsisy fotoana hijerena an'le message any zay tsy any amin'ny mampiona tsy any amin'ny fity fa ato amiko am'izay ato daholo ny ray vakina fa raha vao any amin'ny toeran-kafa ny alefanareo ny message de tsy voavaky fa ato amin'ny compte Rado Akila Diona de fasinareo message raha mbola tsy amiaraka nareo de alefaso ihany izy fa hitako amin'ny invitation par message ihany iny rehefa avy eo de ho vakina sy hoentina mbavaka eto tsy avelantsika misy latsaka na de ray aza ka de tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra de mahereza androantsika hiaraka amin'ny ranabavintsika Angela io avy any Chine izy ny vavaka fanombohana ary ny toriteny androany de mampionina ihany koa ny toriteny alohan'izay nefany de amentina ny toriteny amin'ny teny frantsay fity de ao aorianan'izany rehetrarehetra zany amelapelatra ny toriteny de hiditra ny fitondranam-bavaka isika rehetrarehetra eto zay rehetra marary eto zay rehetra olana fa misy mpamaly vavaka eto mihaino antsika isan'andro isan'andro manana finoana tsisy zavatra tsy vitany vavaka ny vavaka no fiadiana mahery vaika indrindra temperatanatsika ary tsy misy matohatra ny vavaka izany mahereza de tahiny tompo ivavaka ary tsika ho an'ny fandarana ametraka ny fotoana eo am-pelatan'Andriamanitra de menofinahitra tsika rehetra tahiny tompo ranabavy Angela anao ny fitenenana tahiny tompo tsika rehetra tahiny tompo pasteur mianakavy ary vavaka aritsika ry Andriamanitra tompo ranay eo faly misaotra anao hatrany izay no fitiavanao anay misaotra tompo mbola mivelominao izahay tratra nyty andro anio ity makasitraka ny amin'ny fotoana izay amenao anay androany tafaraky eto indray izay tsirairay avy anatin'ny vavaka fiambenana ampio ny connexion anay tompo izay fitaovana ifandraisanay mba handeha atsakany sy andavany izany ampio koreo namanay izay maniry sy mangetaeta izao fandarana izao nefa mbola any an-dalana any mbola any am-pimakomanana any de ianao aneno andamina izany programme tsirairay avy izany herinao no anjaka tanteraka hiasa eto aminay ilay fanainao masina hiaro sy vimbina nay tsirairay avy ahafanay manatanteraka ny sitraponao programme anay rehetra nio koa tompo petraka aminao izany ny hira fidirana teny izay ampitondrahanao ny mpanomponao androany ireo vavaka maro izay atolotra eo am-pelatananao dia ahitanay valiny avokoa izany satria ao aminao ihany no hitarainanay sy antanitanay tompo ianao ny mba afaka hitala honay izay fanirinay rehetra any anatinay tsirairay avy ihany asandratray aminao tompo izao vavaka ataonay izao enoy ny vavakay tompo ka tena hita fahatsapana tanteraka izahay izay feno ny voninay trao tokoa tompo malalanay raha misy zavatra voatenin'ny vavaka tsy fanaraka tamin'ny sitraponao de fonanay tanteraka aminao izany rehetra izahay tady anao Jehovah tomponay tady anao izahay de mbola hita ianao ary miantso ny anaranao hatrany mbola eto akaikinay ianao Jehovah tomponay tsy manadino anao izahay ary ny fanainao masina neno hiasa aminay tsirairay avy anomeanay izany herim-panahy izany ahafahanay manohitra ilay satana ratsy izay manelingelina amin'ny fiainanay voninahitra dia apetrakay eo am-pelatananao raha misy zavatra hitanao fa mahasoa
tsy voatenin'ny vavako tompo dia akinina tanteraka aminao izany amin'ny lalanao ny rina sy angatanay tsy mivavaka izany misaotra tompo alalanay Alléluia. Amen. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, chers frères et sœurs, pour le résumé en français du sermon du mardi 4 janvier 2022, qui nous a été partagé par sœur Lina. Félicitations sœur Lina pour ton premier sermon. Que Dieu te guide toujours dans le travail que tu fais et nous t'encourageons à continuer et à avancer, à continuer à servir Dieu. Et nous espérons recevoir de ta part un deuxième sermon, puis un troisième sermon, puis un quatrième, puis un cinquième, et encore jusqu'à la venue de Jésus. Le verset que nous allons lire se trouve dans Colossiens chapitre 3, versets 22 à 24. Colossiens chapitre 3, versets 22 à 24. Au nom de Jésus. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, essayons de faire quelque chose de bien quand on sert Dieu. Et pareil quand on travaille pour un patron. Il y a deux maîtres. Il y a le maître avec un petit M, qui est le patron, l'enseignant, les parents, le chef. Et on nous dit de leur obéir, d'obéir à leurs ordres. Et il y a un autre maître qui est le maître avec un grand M. Et c'est Dieu. On nous dit de le craindre. Donc, dans tout ce que tu fais pour servir Dieu, fais-le bien. Quand tu fais un sermon, fais-le bien. Quand tu prépares des chansons pour louer Dieu, prépare-les bien. Et quand on travaille pour notre maître avec un petit M, notre chef, notre enseignant, dans notre vie de tous les jours, on doit s'appliquer dans notre travail. Sœur Lina, elle a témoigné qu'à son travail, son patron était très satisfait. Il lui a dit « Ah Lina, depuis que tu es ici, tout s'est amélioré, tout est bien rangé, c'est devenu beaucoup mieux ici. » Et donc le patron de sœur Lina l'a remercié. Toi aussi, travaille bien et surtout, fais-le de bon cœur. Tu ne seras pas déçu si tu fais ça. Si tu le fais, les gens autour de toi vont t'apprécier et te remercier pour ce que tu fais. Et si par exemple tu travailles à un endroit et qu'il arrive un moment où tu pars de ton travail, peut-être que ton patron il va appeler quelqu'un de ta famille en espérant trouver quelqu'un comme toi. Pourquoi ? Parce que tu auras laissé un bon souvenir dans ce travail, parce que tu as bien travaillé, et donc ton patron, il va chercher quelqu'un qui travaille aussi bien que toi. Alléluia. Mais au verset 25, on nous dit « Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Amen. » Donc ça veut dire que si tu fais quelque chose de mal, le mal que tu auras fait, il va revenir vers toi. Et c'est pour ça qu'on nous dit « Obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. » On nous dit ça pour ne pas que, au travail, quand notre patron est là, voilà, on travaille bien, on montre que on s'applique. Mais après, dès que le patron y part, on ne fait rien. On glande, on est sur notre téléphone, on lit une gazette, on ne fait aucun effort dans notre travail. On ne fait pas d'effort pour essayer de faire bien les choses. Et après, dès que le patron y revient, on retourne très vite au travail. Les personnes qui font ce genre de choses, ils veulent juste plaire au patron, mais en fait, il ne faut pas d'effort. Pasteur nous a raconté une histoire. Il avait un collègue et c'était le premier jour au travail de ce collègue. Et après, Pasteur et son collègue, ils se sont retrouvés en train de travailler ensemble. Et donc, pendant qu'il discutait avec son collègue, il lui a dit « Oh, arrête de compliquer la tâche. On n'a pas besoin de faire autant d'efforts. On n'a pas besoin de faire autant de choses. C'est pas grave si on ne fait pas ça. Laisse juste comme ça et puis vite fait, bien fait. Le patron, il va rien voir, t'inquiète. Même si le travail n'est pas complètement fini. » Mais après, le lendemain, ce collègue-là, il a été appelé au bureau pour être viré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant qu'il discutait avec Pasteur, il y avait une caméra de surveillance.
Et donc on a tout vu, on a vu tout ce qu'il a fait. La leçon à retenir, c'est que qu'on te voit ou pas, applique-toi dans ce que tu fais. Parce que même si personne ne te voit, même si personne ne voit le bien que tu fais, Dieu il voit. Et c'est Dieu qui va te récompenser. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du mardi 4 janvier 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Misaotra betsaka any izy mirahavavy ndretsika tao anatin'izay fandraisana anjara tapany voalohany zay dia ny fitondrana ambavaka ny fandarana. Misaotra andranambavy Angela tsika. Hotain'Andriamanitra ane ianao Andriamanitra ane amin'ny fity tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao teto indray androany ary matoky sy mino fa andray ny vokatra zany indray nareo satria tsy foana mihitsy tsy akory ny fikaizanareo ianao amin'ny Kristy Jesosy fa mahay rezatra any manasan'Andriamanitra. Misaotra betsaka, mamy ny vavaka, dia misaotra ny fity koa tamin'ny famitinana fa ilaina, tena tombotsoa ny fandarantsika ny fisian'ny famitinana amin'ny teny frantsay dia misaotra ny fitintsika ary vavaka foana zay ianao mba hananao fotoana ahafahanao manao n'ilay fandarana izay akin'Andriamanitra aminao ka dia mankasitraka fity dia mitombo fahasoavana mitombo ositra. Misaotra antsika rehetra ihany koa mankasitraka andry zareo satria mampahery andry zareo ny fankasitrahana izay ataontsika. Dia tahiany Jesosy ary tsika tsirairay avy, misy olona vaovao hitako teo tany ambonimbony tany fa mbola tsy afaka ny araba azy dia araba izy mbola hitako ato iza izay anarana tsy vaovao, anarana vaovao amiko tsy hitako izy teo. Claudia, misy Claudia zay raha tsy diso tahiany Jesosy ianao androany ianao vitako teto dia tonga soa ianao dia maharitatra amin'ny farany. Dia man'ny kokoa tahiany Jesosy Thierry Albenja, Andrina Suzel, Aried efa teto zany taloha efa elaela tonga soa indray dia Elisabeth moa efa io dia izay koa mbola tsy narabaiko teo. Jonathan itody Raonso, Olga Ono efa narabaiko. Nambiny tsoa tahiany Jesosy dia mahereza tahiany tompo daholo tsika tsirairay avy eny ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy ao izay hoentin'ny mampiono eto ampaherentsika eto izy dia ahorinan'izay miraberatra ny toriteny fa eno hira aloha tsika ataontsika ty hira ity hira fataontsika eto ihany izy ity fa ataontsika eto atsiarovana manokana an'izany mpitarika an'ity tarika ity satria dia nodimandry tamin'ity herinandro ity ny mpitarika an'ity tarika ity lead vocal an'ity groupe ity zany KTKT dia mampahery ny tarika KTKT koa atsika moa amin'ny radio atsika dia mandeha ao daholo ny ankabin'ny hiran'ny mpanakanto be dia be dia mampahery ny tarika KTKT tsika raha niala zany niala teto tany zany lead vocal an'zareo zany dia Andriamanitra ny meno ny banga dia mampahery ny fianakaviana ihany koa ka dia tahiny tompo ianao anaty hira ity tsika atsiarovantsika an'izany hirany KTKT zany zany ranabavitsika izany dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany isika rehefa andao antsika hanompo an'Andriamanitra mahereza daholo. Andao hivavaka, andao hivavaka, tseno hanany lavitra ty farany. Engao ty fombanao
Famihami Jesu pamujena Anawe Anawi babate Sinuhani niramu chati parade Enawe Edoti fumbana Famihami Jesu pamujena Jesa nanurutena Dala suru nene ufamujena Isiga Andawi bebate, amaru achivau tachi abate, arime, arisikilina, amaru asuri dalam bauta. Andawi bebate, amaru achivau tachi abate, arime, arisikilina, amaru asuri dalam bauta. Jesus, Satana, ameni tukua, angaria na wada mate. Alungu, tikino kisua, nademu, siwa fitake. Satana, ameni tukua, angaria na wada mate. Alungu, dieri tereta, angawe amuritana. Jesus, rusuya tehera, amiyantu kiti wabina. Alungu diani tereta, andawe aguritana. Jesus, rusuya tehera, amiyantu kiti wabina. Alungu ituti galini, ariti mazama uribina. Alléluia. Plus de toitures à réparer. Soratsika n'Andriamanitra izany hira mahafinaritra zany tianareo le hira tena tsara iny iriny tsara iny iriny sady gadona mahafinaritra tena gadona mahafinaritra be de tena hotahin'ny tompony isika tsirairay avy fa mandalo moa ny fiainantsika eto ary tany mangitsika eto fa de miandry ny tory fotsiny tsika rehetrarehetra io raha mbola velona ianao andao mbola misy azonao atao andao nompan'Andriamanitra andao anao zay mahafaly an'Andriamanitra fa zany ny antony mpisitsika ety ry havana malala eny ary miditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika miaraka amin'ny mampionontsika androany izy moa tsy de manana toro ohatry ny ankizy fa rehefa
misy ny fotoana ahafahany manao toriteny dia manao indray izy dia androany izy mba anjara indray manao toriteny dia hihaino finaritra ane isika tsirairay avy. Hiezaka tsika, alleloia. Zao aloha ny radio antsika mbola tsy nandeha. Efa nazavany anareo maly fa tsy miankina aminay no tsy ahafahan'ny radio mandeha. Tsy miankina amin'ny zavatra eto am-pelantanantsika hoe vitan'ny herintsika. Ny ato amintsika ny fitaovana ara-dalàna tsara, ny connexion tena efa ara-dalàna tsara, tsisy olana. Fa miankina any amin'ny olo-kafa ilay izy. Dia mbola tsy mivaly olana, mbola tsy mandeha aloha izany ny radio. Fa nefa kosa dia miezaka mitady hevitra izahay menakavy kely dia hitantsika ihany ny hevitra fa dia efa miketrika mafy mihitsy izao fity kely izay ao ambadimbadika ao miezaka izy mianaka miezaka mitady hevitra izay ampandehan'ny radio antsika ary mba hoe ahatonga ny mba hiankina amintsika rery miankina aman'olona angery havana manahirana dia angataka amin'Andriamanitra tsika mba tsy hankina amin'olona mba tsika ihany sisa ny ekinany dia mba handeha soamatsara indray ny radio antsika fa dia misaotra anareo foana aloha amin'ny fiarahana aminay entona dia tapaka aza ny radio antsika. Ampatsiahivina alefaso dia n'izao ny mesazinao so dia tara loatra ihany koa mantsika efa tapitra ny fandarina vao tonga ny mesazy fa tamin'ny heriny izao nisy anankiroa tsy hita dia androany alefaso dia n'izao ny mesazinao dia hita. Indrindra raha mbola tsy amihako nareo dia raha voalasany amin'ny invitation par message tsy eo no eo iny dia mipotra dia manjary so dia tapitra ny fandarina vao hita ilay izy fa alefaso izao ny fangataham-bavaka notification izany efa tsy misy tsony tsy mahazo notification tsony fa dia mitsatotsatoka koa sisa hoe efa mandeka amin'izay dia tonga dia miditra ranabavy Lina. Dia tahian Jesosy tsika rehetrarehetra mahire zary metsika mampioana ary fitenenana mino efa eo aminao ny baiboly sy ny nakatoerana tsara efa ao ve ny vandro ndao ary dia miveninetsika rehefa eo anaty famelabelarana. Tahian Tompo ary mampionana anao ny fitenenana. Amin'ny fifaliana lehibe indray ravana malala no iara-bako antsika rehetrarehetra izay mpanaraka ny fandaharana vavaka fiambenana androany dia manona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy ny isan-tokantrano ny isam-batan'olona izay tonga eto indray androany dia fifaliana ho ny zara-ten'Andriamanitra amintsika ifampahirizantsika ato anatin'ity fotoana ity. Hijery ten'Andriamanitra tsika androany ao amin'ny Daniela toko 3 dia indraindray tsika mivadika kely amin'ny toko 2 lava dia lava moa ny vaky teny fa tsy vakintsika manontolo fa tantara efa haintsika ihany koa fa angalantsika fampahirizana ao anatin'izay. Daniela toko 3 dia vakintsika avy hatrany ny andinin'ny 9 anomboantsika azy. Daniela toko 3 andinin'ny 9 ny anaran'i Jesosy manao hoe ny soramandry aloha dia mivaky toy izao ny nanim-pazana ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego tao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Ny nanim-pazana tsy hoe saika nanim-pazana fa tena nanim-pazana satria tena natsipy tokoa zareo. Andinin'ny 9 vakintsika amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy ary na iza tsy mekohaka sy tsy mivavaka dia atsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Dia dinganitsika any andinin'ny 12 Daniela toko 3 any andinin'ny 12 fa izay tsy mekohaka sy tsy mivavaka kosa dia atsipy ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Dia mbola vakintsika ihany eo ambany eo dinganitsika andinin'ny toko 7 andinin'ny 15 ankehitriny raha miomana anareo amin'izay andrenesanareo ny feon'ny anjomara sy ny samboka sy ny vary sy ny symfonia sy ny sobaba sy ny lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany ka mekohaka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko dia tsara izany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa nareo dia atsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Ary iza moa izany Andriamanitra avonjanareo amin'ny tanako izany. Ry havana malala eto Nebokadnezara
Nebukadnezara no nanao an'ity lalàna ity. Ary tsy mitsahatra mamoaka lalàna foana. Teo amin'ny fanjakana izy. Dia ny fanjakany Babilôna zany. Ary tsy io ihany izy namoaka lalàna famonoana ohatran'io fa zay ohatra hoe hijerentsika ange vetivety ao amin'ny toko faharoa ao ambadika ao. Daniela ihany toko faharoa ao ambadika ao. Dia afaka vakianareo manontolo ny tantara fa fiteniko fotsiny ilay izy. Nisy fotoana nanofy Nebukadnezara. Dia rehefa nanofy izy dia nitady olona izy handika an'io nofy io satria natahotra izy. Dia nampiantso ny olona rehetrarehetra izay lazainy fa manam-pahendrena tao amin'ny taniny izy, nampiantso ny kaldeanina izy, ny olona omby asy, ny olona ny eritreretiny fa afaka mandika ny nofy. Dia nampalahelo nefa rehefa tonga teo ireo olona ireo dia niteny. Ozy izy ny Daniela toko faharoa andininy fahafolo ange jerentsika vetivety dia miditra anaty fanazavana rehefa avy eo. Daniela toko faharoa andininy fahafolo. Ny kaldeana namaly teo anaty mpanjaka hoe tsy misy olona ety ambonin'ny tany mahay milaza izany nofin'ny mpanjaka izany. Fa tsy mbola nisy mpanjaka na dia izay lehibe sy maheny aza nila zavatra toy izany tamin'ny omby asy sy ny mpitsikity ary ny kaldeana. Ary sarotra ny zavatra nanontanian'ny mpanjaka ka tsy misy mahay milaza izany ao anatrehan'ny mpanjaka afa-tsy ireo Andriamanitra izay tsy manam-ponenana amin'ny nofo. Any hoe baboka teo anatrehan'ny Nebukadnezara izany reto kaldeana sy omby asy sy olona izay nitokisana hatramin'izay reto, ireo ny mpaminaniny zareo fa ny baboka izy fa tsisy mahay mandika satria ny zavatra nangatahan'ny Nebukadnezara dia izao. Rehefa nanofy izy dia nitady olona izy rehefa namalala. Olona sady milaza an'ilay nofy no mandika an'ilay nofy. Izany hoe izy zany tsy tantara an'ilay nofy fa ilay olona tonga eo sady milaza an'ilay nofy hoe izao ilay nofy no ilaza ihany koa ny dikan'io nofy io. Dia marina nen'ireto kaldeana reto tsy misy olona ozy izy ary izay ny fahatakarany satria nangataka izy hoe tantarao ny nofy. Dia Nebukadnezara tsy nety nitantara ny nofy. Dia niteny izy hoe tsisy olona mahay an'izany kosa e. Iza ny olona afaka handika an'izany ozy izy na omby asy na iza ka olona milaza fa manana fahalalana na maminana sy ny sisa. Dia rehefa niteny an'izay rehefa namalala ireto kaldeana reto dia vakitsika eo amin'ny Daniela toko faharoa ilazako aminao hoe tsy mitsahatra ny mamoaka didy ity Nebukadnezara ity. Daniela toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary navoaka ny didy mampamono ny olon-kendry. Ary Daniela sy ny namany koa mba notadiaviny ho vonoina. Dia izany rehefa tezitra Nebukadnezara dia izay ny zavatra navoakany. Mamoaka didy hoe avoay avonoy avokoa ny olon-kendry. Ary Daniela sy Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia tao anatin'ny olon-kendry izay saika ho vonoina tamin'io fotoana io. Efa tao anaty programan'i Nebukadnezara fa ho aringana ireto olona ireto. Azao ny avana malala. Rehefa tonga ny fotoana anankiray dia fantatry Daniela hoe nivoaka ny didy. Ary fantany fa te hampamono azy ny mpanjaka. Dia lasa izy nandeha nody tany an-trano. Any amin'ny dindiny ao ambadika eo zany andininy fahafito ambin'ny folo, fahavalo ambin'ny folo, fahasivy ambin'ny folo. Dia rehefa nody izy nitantarainy tamin'izy telo rahalahy hoe misy zavatra mitranga ohatr'izao misy didy mivoaka tadiavana hampamonoana antsika satria tsy voadika ny nofin'ny mpanjaka. Fa teto rehefa nisy zavatra mbola azo natao tsara dia nivavaka ry zareo. Izao ny zavatra mahafinaritra. Ireto izevatra amin'ny rahalahy reto rehefa nalaina avy any Israely dia olona tsy olon'olom-poana ireo. Olona mahafantatra zavatra maro. Efa nianatra zavatra be dia be ireo rehefa namalala. Tao amin'ny firenen'i Israely tao. Olona anisan'ny namiratra. Ary voalazan'ny ten'Andriamanitra mihitsy amin'ny Daniela toko voalohany fa ny olona zanak'Andriana ozy izy ny ten'Andriamanitra. Izany hoe olona tena tsy olon'olom-poana fa olona tena manam-pahalalana, manana fahiratan-tsaina ary olona efa nahafantatra an'Andriamanitra, nianatra zavatra maro momba an'Andriamanitra satria ny zanak'Israely dia taranaka voafidy entina ilazana ny firenena masina,
entina ilazana ny olona voafidin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, fa i Babilôna kosa dia entina ilazana n'ity zao tontolo zao ity. Fa tamin'ity fotoana ity dia nalainy ireo olona ireo ary nentina nakany a Babilôna. Dia rehefa tonga tany izy ry hafana dia zao. Ireo olona ireo nanana toerana tao ary nisitraka ny zavatra tao a Babilôna ny zavatra mirahalahy ireo. Nanana sakafo ara-dalàna ireo voalaza ny ten'Andriamanitra pakavakianareo any amin'ny Daniela toko voalohany nianatra ny fitenin'ny Kaldeana ireo nanana toerana ireo nisitraka ny zavatra rehetra ny avantage teo Babilôna ireo olona ireo. Na dia Israeliana azy izy dia tsy ory izy fa nanana ny zavatra rehetra izy tao Babilôna. Fa rehefa nivoaka ny lalàna ry havana malala mitady ikitikitika ny ainy i Nebokadnezara. I Nebokadnezara dia tandindon'ny devoly izay mpanjaka n'ity zao tontolo zao ity. Mpanjaka ny Babilôna, mifehy any Babilôna ary tsy mitsahatra ny mamoaka lalàna eto a Babilôna ry havana. Amonoana andringanana izay foana ny zavatra lalàna avoakany. Rehefa misy zavatra tsy metimety aminy dia ny mamono sy ny mandringana ihany ny fantany ary ny ten'Andriamanitra nge dia milaza an'izany mihitsy ry hafany. Ny devoly tsy avy raha tsy amono andringana, angalatra. Izay ihany ny zavatra fantany. Dia izany mihitsy ny zavatra nataony. Dia nampamoaka lalàna izy amono. Fa izao ry hafany, ny zavatra tsy tao anatin'ny sainy dia izao. Azo nataony namoaka lalàna hampamono. Fa reto olona efa dareto ry havana malala dia tsy Babilônianina ireo. Nipetraka tao Babilôna ireo. Nanana ny toerana ireo tao. Nihinana ny sakafo nisy tao ireo. Fa na dia tao azy izy dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa Daniela dia niaro ny tenany tamin'ny sakafo fihinan'ny mpanjaka. Nanamasina ny tenany ireo tao. Nanana fiainam-bavaka ireo tao ary nalala zava-miafina. Jerenao tsara fa rehefa nitenen'ny mpanjaka andika ny nofiny, reto Kaldeana reto araka ny teninao dia tsy nahavita nandika. Fa Daniela rehefa lasa izy nandeha niverina niresaka izy efatra amin'ny rahalahy dia nivavaka. Nangataka tolo-tsaina tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ampahafantaranay inona izany zava-miafina izany. Dia niverina tany am-mpanjaka Daniela. Dia voatantaran'i Daniela ry hafana voalohany ka hatramin'ny farany ny nofin'ny Nebokadnezara sy ny dikan'ny nofin'ny Nebokadnezara. Manana fahalalana zava-miafina. Manana fahafantarana ny zava-miafina momba n'Andriamanitra reto olona reto ary izay no nahatonga anazy tsy ringana tamin'ny fotoana io. Tsy afaka naringana izy satria fantany avokoa tao amin'Andriamanitra ny zavatra miafina izay tsy fantatry ny olona, tsy fantatry ny Kaldeana, tsy fantatry ny omby hafa, tsy fantatry ny manam-pahaizana tao Babilôna, tsy fantatry ny Nebokadnezara fa izy nafantatra. Dia tsy ringana ry zareo. Dia araka ilay teny nivakitsika teo indray koa fa mbola nivoaka indray ny didy dia ny fanipazana ao anaty lafaoro ary amafisy ny tenin'Andriamanitra mihitsy ry havana malala fa tezitra. Jereo tsara nge Daniela toko 7:9-10 dia feno fahatezerana ny Nebokadnezara ka niova ny tarehiny tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nasainy nafanaina ho impito mihoatra ny famana azy ny lafaoro. Izany hoe nisy didy efa navoaka izany teo. Fa rehefa nivoaka ilay didy tsy lalàna dia tsy nahataitra n'izy telo mirahalahy dia niamafy foana io didy io. Ary netezitra ihany koa mpamoaka ny didy. Miavinitra foana androaman'alina satria fantatritsika tsara fa izy telo mirahalahy dia tsy mety nekoaka tamin'io sary olona volamena izay nataony Nebokadnezara io. Fa arakaraky ny tsy netezany nekoaka dia niamafy ny didy. Tsy hoe nielefitra Nebokadnezara hoe rehefa tsy mety izy dia avelao amin'izao hoe aleo ilamina fa zareo ary izany efa tsy mety. Tsy ry havana. Fa rehefa tsy mety milefitra dia miamafy ny didy mivoaka ampamonona an'ireto zanak'Andriamanitra reto. Ry havana, izy dia efatra amin'ny rahalahy na izy telo amin'ny rahalahy izay nanoloana n'ity lafaoro ity dia mazava fa Israelianina ireo, zanak'Andriamanitra ireo fa tsy Babilônianina ireo ry havana. Nipetraka tao Babilôna ireo fa ireo tsy Babilônianina ary tsy Babilônianina mandrakizay ireo. Satria ireo tany Israely nanana ny zavatra nitezana azy ireo, nanana ny zavatra fantany ireo, manana n'Andriamanitra tompony ireo. Halleloja!
reo tsy azony babilonianina feheziny, reo tsy azony Nebokadnezara feheziny. Ny babilonianina azony feheziny na ny olona ambony na ny olona ambany na ny ankizy na ny madinika nizana izy. Azony feheziny na ny zavatra rehetra tiany atao amin'ireo ry afany. Fa ny tokana tsy azon'ireo feheziny ary ny kaldeanina ihany koa mbola ao anatin'ny firenena babilonianina miaraka ihany ireo. Fa ny tsy azony feheziny dia ny Israelianina. Aleloia! Ny zanak'Andriamanitra. Aiza ny toerana misy anao? Rehefa misy zavatra mahazo antsika ry afana dia izay foana ny fanontaniana apetraka. Androany aty anontany ianao ve Israelianina sa babilonianina? Raha mbola babilonianina ianao dia fantaro fa Nebokadnezara dia mikomandy ianao ary azony atao tsara ny mamoaka didy sy lalàna izay tiany anaovana anao ry havana malala. Kity hanatrany amin'ny fahasalamanao, kity hanatrany amin'ny ainao ange. Azony kitiana ananany alalana hatrany amin'ny tokantranonao any, ananany alalana ry afana amin'ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Azony kitiana satria nahoana? Anazy ianao. Satria mbola babilonianina. Zanak'izao tontolo izao. Mipoitra avy teto amin'izao tontolo izao ary tadidio tsara fa eto dia karazana firenena roa ihany no tena no miseho fa tsisy hoe metisy eto. Eto ravana tsisy hoe metisy Israely dia manana tombotombontsoa kely ny Israely dia sady manana tombotombontsoa kely ny babiloniana. Ary izany mahatonga tena Andriamanitra amin'ny teny amintsika manao hoe aoka isika ho mafana na mangatsika fa tsy maty. Satria tsy misy ny eo anelanelan'izay fa anankiroa ihany na Israelianina izay nijoroany izy efatra amin'ny rahalahy na babiloniana izay namoahana didy fampisamborana didy isanandro ry afana. Ary rehefa mivoaka io didy io dia voakasika io daholo na ny zanak'Andriamanitra na ny tsy zanak'Andriamanitra rehefa mbola mipetraka eo amin'ny Babilôna. Tsika ange ry afana mbola eto a Babilôna eto amin'izao tontolo izao tsika. Monina eto tsika miaraka amin'ny olona izao tontolo izao monina eto tsika. Ny sakafo hoan'ny olona dia mihinana koa tsika, mandeha miantsena ny olona dia miantsena koa tsika, miasa ny olona dia miasa tsika, mitovy ihany. Dia ohatr'izany koa izy efatra amin'ny rahalahy mitovy ihany, samy mandeha eny. Fa misy zavatra tsy itovizana dia ny poirana. Ny poirana ry afana. Efa nateraka ve ianao? Efa naterak'Andriamanitra ve ianao? Efa taranaka voafidy ve ianao? Sa mbola tena any Babilôna tanteraka ianao ry havana malala? Fa io ihany no anotokana ry havana. Tsy napekohaka an'ireo olona ireo teo anoloan'ny sary olona. Dia ny fahafantarany fa tena zanak'Andriamanitra izy ary zanak'Andriamanitra tena mahalala ny zava-miafiny, zanak'Andriamanitra tena miaina ny didin'Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego azafady. Tena miaina an'izany hoe didin'Andriamanitra. Inona moa didin'Andriamanitra? Ny didin'Andriamanitra nge ry afana dia milaza fa aza miakohaka amin'ny sary zavatra voasoratra any amin'ny didy folo ange ry afana misy an'izany. Dia iaina n'ilay izy. Ary rehefa tonga teo amin'ny nizahana toetra tamin'izay zavatra izay izy dia tsy miakohaka teo izy ry afana. Satria fantany fa Andriamanitra no ny teny. Noho izany tsy azoko atao ny miakohaka eto amin'ity zavatra ity satria Andriamanitra no ny teny tiako Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra naka-to didin'Andriamanitra ireo olona ireo. Ary izay no tonga azy tsy miakohaka na dia nefa notenenina aza fa vinitra dia vinitra, tezitra dia tezitra Nebokadnezara. Ny devoly ozy ny teny Andriamanitra dia tezitra isan'andro, tezitra foana. Ary izy rehefa mamoaka didy izay amin'ny fahatezerana ary tena mandripandripaka izy fa izao ry havana, mbola azonao atao ny miala ny didin'ny Nebokadnezara. Mbola azonao atao ry havana malala ny mandà any Nebokadnezara. Reto olona reto dia nandà ary tena nyteneniny mihitsy tsisy nina tokony hamalina ianao amin'izany akory ry mpanjaka ozy izy. Tsisy. Raha jerentsika ange ry havana malala eo amin'ny toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo dia izao dia namaly Sadraka sy Mesaka sy Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamalina ianao akory amin'izany zavatra izany. Nambaniny ry havana. Ry Nebokadnezara tsy niteny tsiny izy ry mpanjako,
fa tsy mpanjaka tsy na ambaniny amin'izay na ampiatreny rebokadiny zara tsisy ninny tsy amaly anao amin'izany kory zay ozy izy indro ny Andriamanitra zay tomponay mahavonjy anay amina forme isafo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka ary na dia tsy izany azy aoko ho fantatrao ry mpanjaka fa ny Andriamanitra ao tsy ho tomponay ary ny saliola volamena natsanganao tsy hifafahanay ry havana malala io teny io io tena defi ary io ry havana io teny io ny devoly rehefa ahetrinao izy dia mihetry ianao rehefa zanak'Andriamanitra ry havana manana ianao aloha antoka tsara voafidin'Andriamanitra ve ianao efa nateraka ve ianao efa tena zanak'Andriamanitra ve ianao fa rehefa tena zanak'Andriamanitra ianao teneno tsisy antony tokony hamarina ianao amin'izany akory ry mpanjaka ry Nebokadnezara tsisy fa zay tsy hivavaka amin'Andriamanitra ao zay tsy hivavaka amin'io zany na atao inona fa fantatra fa ny Andriamanitra mahavonjy anay amina foro zany fantatra izy telo ora lamisa fa tena malatsaka ao anaty laforo izy possible izy tena latsaka ao ange fantany ange zany ry havana efa eo anoloany laforo fa latsaka ao izy fa zao mahavonjy anay amin'ny tena ary na dia tsy hamponjy anay azy izy zay tsy haikohaka halleloia ry havana malala eo amin'ny toeran'ny olona afaka hiteny an'izany fa ianao andra be dia be ny faneriterena mandeha amin'izao fotoana izao ry havana araka ny teniko anao tao fa ny Daniel ny bokin'ny Daniel sy ny bokin'ny Apokalipsy dia milaza ny faminaniana ny amin'izao andro farany iainantsika izao ary io tanteraka io fanerena nge ry havana amin'izao tamin'ny voalohany aloha za zany androany te hanintona antsika ary za eto dia miteny mbola miteny indray ry havana fa io vaksiny io ry havana malala mariky ny bibidia jerenao tsara efa nitenenay teto zany efa roa taona zao mbola teneniko androany mety ho tapaka ny connexion sika tsy fantatro fa zay miteny foana jerenao tsara tamin'ny voalohany tsy nisy aloha ny voalohany indrindra tsy nisy ny resaka hoe deuxième dose io fa hoe manao vaksiny indray mandeha dia zay ny fanarahan'ny olona tamin'ny voalohany dia nataony indray mandeha voananao kely indray mandeha fotsiny dia miditra deuxième dose dia nanaiky daholo ny olona fa tamin'izany mbola tsy obligatoire mbola tsisy an'izany faneriterena zany fa hoe afaka manao avokoa atsonona anareo ndao hanao vaksiny ny olona fragile sy vulnérable rehetrarehetra andao tsika antsona hanao vaksiny fa tsy mbola nisy fanerena tamin'izany aloha dia lasa ny olona zay nanao zay tsy nanao mbola tsy nanao fa inona nanomboka niditra tamin'ny passe sanitaire amin'izay zay tsy manana passe tonga dia tsy mahazo mandeha voyage fa zany ka tsy fanerena ry havana efa tsy safidy tsony zany fa manomboka manery Nebokadnezara ry havana malala miteny amin'izay nebo mamoaka didy manomboka miteny moramora izy aloha hatrany tamin'ny voalohany ohatran'ilay tenitsika teo zay tsy miakohaka dia atao anaty laforo fa miakatra ihany io miakatra io ry havana mbola tsy naikohaka ihany izy telo ralahy inona zavatra mitranga zay amin'izao raha nahita vaovao nareo fa tena terena vaimany tamin'izay ny olona ro atao asalambo izay tsy vita vaksiny fa zay tsy hanao mbola teneniko eto ry havana malala fa izahay tsy hanao na atao asalambo na hogadraina ary mbola aleonao vonoana tifirina toy izay hanao an'io vaksiny io satria ny antony dia tsotra fiankohofana ny anaran'io io ny atao hoe miankohaka ary mivoaka ny didy amin'izao fotoana izao fa mamay ny laforo impito avoeny ny laforo izao ry havana malala ho azy tsy manao an'io tsindrony io tsy vaksiny fa tsindrony averina eto foana izany fa miamamay ny laforo impito avoeny amin'izao tsika miteny izao zay dia ao anatin'ilay olona enjehana ao anatin'ilay olona moahana didy amin'izao fotoana izao fa ho atao azalambo ary forsena amin'ny fomba rehetra hanao an'io iakohaka amin'io endrika fiankohofana io be dia be ny olona miteny hoe tsy io zany tsy mahafeny fepetra ry havana malala mahafeny fepetra vakio ny Apokalipsy 13 ry havana 13:6 fa mahafeny fepetra ny mahamariky ny bibidia io zavatra io satria nahoana terena ny olona nanao an'io ange zao ary ny olona tsisy tsony zao hoe marary ve ianao dia manao an'io sa tsy marary ianao sa inona tsy antsony zao ny olana tsy ny aretinao tsony ny olana fa ianao mitsindrona sy tsy mitsindrona zao ny olana ry havana fa za teteny aminao androany izahay dia mbola tsy hanao an'io naroviana ary tsy asiana iteny akory avelao andeha ny pression fa zay dia miteny fa tsy ninona tokony ho tenenay akory amin'izany fa mafy io ary tsy mora zany misy hoe eo anoloanao misy laforo mirehatra na fanaina impito ianao alatsaka ao fa ry havana malala
ry havana malala. Za andra mbola teteny aminao ry havana. Tsy aza atao mampatahotra atsika zany ho atsika izay efa mijoro, ho atsika izay mbola tsy nanao an'io. Aza matahotra ny amin'izany ary za tena mampahery anareo. Aza matahotra amin'izany tsika rehetrarehetra. Aleontsika ahery. Fa ilo bavy Nebokadnezara ao aorianao. Ilo bavy izy. Ry havana. Jerenao tsara nge ny teny Nebokadnezara ry havana. Any amin'ny toko 7:7 Nebokadnezara ny teny ka nanao hoe isaorana ny Andriamanitra sadraka sy resaka Abednego izay naniraka ny anjely ny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy. Ka nandika ny tenin'ny mpanjaka nanolotra ny tenany. Tsy nanompona hivavaka amin'izay Andriamanitra hafa fa tsy Andriamanina ihany. Lobavy, efa avy naniny izy anio, efa avy nanipy andretolo reto tao anaty laforo. Efa natsipiny tao, tena nataony, tanterahany ny teniny. Ary zareo rehefa miteny dia tena ataony. Izy rehefa miteny ataony azalambo dia alao izy. Ho ataony ny fomba rehetrarehetra mihitsy. Dia tena natsipy zareo. Fa ry havana. Za teny amintsika rehetrarehetra androany. Ho avy ny fotoana. Isandratantsika amin'ny voninahitra. Tsika ory amin'izao io. Aza matahotra nareo. Ny zavatra tsika antoka dia izao. Zanak'Israely tsika, zanak'Andriamanitra tsika. Mipetraka eto Babilônia tsika, fa tsika tsy Babilônianina. Ary ny lalàna amin'ny Babilônia tsy afaky ny feantsika, indrindrindrindra ka mahakasika an'izany resaka fiankofana, resaka ara-panahy zany. Forsena. Tsika ry havana tsy mamery ny fiainantsika mandrakizay amin'izany fa mahereza ianao. Tahian'Andriamanitra ianao, raha efa vita vaksiny ianao, miala tsiny ahako. Miala tsiny ihany amin'ny zavatra noteneniko. Satria zahay teto dia efa roa taona nefa nilaza. Fa io vaksiny io tsindrona io, dia marika io. Na tamin'ny mbola tsy nisy pression azany. Ialako tsiny aminao. Aza atao manohina anao anefa izany ry havana. Fa zahay kosa eto dia mampahery ny olona izay mbola tsy nanao an'io, mba mbola hito hijoro foana. Ka tsy hanao an'io na oviana. Satria didiny Nebokadnezara io. Voninahitra n'Andriamanitra ihany aminao fa naheritsika tao anatin'izay fotoan'izay. Halleluja. Amen. Halleluja. Soarantsika an'Andriamanitra. Izany toriteny izay nentin'ny mampionona izany. Dia matoky koa za fa nampahery anao izany. Resaka fijoroana ilay resaka eto. Resaka fijoroana. Ary efa miteny mieritreritsika hoe misaotra mampionona aloha tsika, misaotra anazy tsika tamin'izay toriteny. Ny anazy moa rehefa mitoriteny izy dia tsy mitovy amin'ny ankizy, ny fahareta fa somary lavalava. Fa mino anefa fa tafaratsaka tsara tany am-ponao izany teny izany. Misaotra mampionona tsika tanatin'izany teny izany. Dia misaotra anareo ihany koa mampahery azy. Halleluja. Mampahery foana ny teny izay ataonareo. Dia mintsika fa mampahery mpitoroteny ny fampaherizana izay ataonareo. Ka dia misaotra anareo ary dia mampionona koa tahian'Andriamanitra ny ianao. Dia ho tendren'Andriamanitra ho solovavany foana. Hiteny ny zavatra izay tsy misy miteny. Rehefa miresaka vaksiny io dia indray andro nakasika kiraneny fanontaniany zanaka tamin'ny vadiny hoe dada sy neny ozy izy. Raha ohatra ozy izy nareo eo amin'ny fandaharana io tsy mitory an'io resaka vaksiny io. Raha ohatra nareo tsy mijoro amin'io dia iza zany ny joro. Dia izay mivady aza matahotra fa tsika hijoro, tsika hiteny. Hitentsika ary anisan'ny raha mbola eto amin'ny Facebook izany ohatrany tsy mbola nahita aloha zahako. Hoe mitoriteny ohatrantsika izao tsy akory tsy hoe te hilahatra amin'olona. Atsika dia aty amin'ilay ambany indrindra tsika fa diteny hoe tsy dia misy na eno aloha hatreto hoe olona mitovy hevitra amintsika ka misy ihany mitovy hevitra amintsika be dia maro fa tsy samy milaza papiamaso ohatran'ny hita azo atontsika izao. Fa ilay dia tenenitsika izany ary hiditra lalandalina amin'izay rehefa avy eo. Fa mahereza tsika rehetrarehetra. Mahereza ary io resaka fijoroana. Rehefa mieritreritra tsika resaka fijoroana dia mieritreritra koa tsika farozongozonana. Tahaka an'ilay toritentsika tamin'ny herinandro hoe no asin'ny safodrano
de tahaka ny hoe fijoroana sy ny fanozongozonana. Ny olona atao hoe mijoro de olona tsy hoe mijoro amin'izao fotsiny fa olona mijoro ao anaty fanozongozonana. Olona mijoro rehefa avinozongozonana, zany ny atao hoe olona mijoro. Izy efatra amin'ny rahalahy reto de anisan'ny olona endriky ny fijoroana tato anatin'ny baiboly. Voaresaka hoe fijoroana amina zavatra anankiray, tsy possible ny tsy toriana an'izy efatra amin'ny rahalahy Daniela, Sadraka, Mesaka ary Abednego satria ny faratapony tamin'izany atao hoe fijoroana izany no nataon'izy efatra amin'ny rahalahy ary noho ny fijoroana izy ireo de niatika zavatra roa ngeza be samihafa izy ireo. Laforme mirehatra-fo de lavaky ny liona. Aza mivavaka fa tsy amin'ny sary olona volamena de nivavaka de nitakan'izay tao an-dabaky ny liona. Maneno ny anjomara de miakofo de tsy nekoaka de nitakan'izay de fantatritsika fa laforo. Fa ny ampaherezako anao androany, nanahoana ny nefa rano rehefa dareo, matin'ny laforo ve reo na matin'ny liona? Nanoloana ny zavatra izay nitranga de fantatrao ny valiny, tsy ny valiny satria maninona? Satria tao amin'ilay fijoroana izay nataon'izy ireo, le antom-pijoroan'izy ireo tsy sarivongana na zavatra fa Andriamanitra. Io Andriamanitra io de ozy ilay ten'Andriamanitra tao amin'ilay Daniela teo, rehefa tsy nisy nahadika ny nofin'ny Nebokadnezara de vakitsika nge teny io mahakasika anahy le teny ao amin'ny Daniela faharoa andininy faharaiky amby folo lay miteny manao hoe ary sarotra ny zavatra nantany mpanjaka ka tsy misy mahay milaza zany eo anatrehan'ny mpanjaka afa-tsy ireo Andriamanitra zay tsy manam-ponenana tamin'ny nofo. Raha tena tena de hoe tsisy Andriamanitra raha mbola zao Andriamanitra hitantsika rehetraka tamin'izao mantsy feno karazana Andriamanitra. Ny sary vongana ray de Andriamanitra, ny sarisary vongana sy ny sarisary vita amin'ny sikotra sy ny sisa rehetrarehetra eny atapoka voana eny dia anaty zo rehetrarehetra eny de Andriamanitra. Ary tapotra hitan'ny olona ny herin'ireo Andriamanitra ireo. De nitenen'ireto mpiskidy sy olon-kendry reto de zao niteneniny tsy misy mahavita an'io afa-tsy Andriamanitra tsy mipetraka eto amin'ny tsy manam-ponenana eto amin'io, zany hoe orne tsy misy Andriamanitra, tsy misy Andriamanitra tsy mipetraka ety amintsika, tsy fantatritsika. Io Andriamanitra io ngeny Andriamanitra izy telo efatra amin'ny rahalahy. Andriamanitra io ao an-danitra ny fitoerany, tsy manam-ponenana eo amin'ny nofo io fa tsy fantatry reto olona reto. Halleloia, tsy fantatry reto olona reto. Hitanao ohatra hoe miteny Andriamanitra tsy misy reo, Andriamanitra tsy mi-existe, Andriamanitra tsy misy, Andriamanitra tsy hita maso. De inona moa zany? Io Andriamanitra tompontsika io, ny Andriamanitra isy efatra amin'ny rahalahy, io Andriamanitra tsy fantany, tsy misy mahavita an'io izy. Efa hitanareo nisy film anankiray hoe mon nom est personne, hoe mon nom est personne ny anaran'le titre, ny titran'le film. De nanontany le olona rehefa ao anatin'le film zay, film jerena tamin'ny mbola kely le izy hoe misy olona mahay mity fitraingana noho iny be? De izy hoe non personne, zany hoe tsy misy. Ka le personne io izy personne ny anaran'le olona io, zany hoe misy ihany fa izy. Azonareo izy? Zay io Andriamanitra. Ny Andriamanitsika io Andriamanitra tsy fantatry ny olona ny heriny, tsy fantatry ny olona, tsy fantatry ny olona ny fisiany Andriamanitra de tsy fantatry ny olona ny fisiany. Ary tsy tsapanao ny herin'Andriamanitra raha tsy andramanao. Halleloia. Tsy tsapanao, tsy afaka hitantara ny herin'Andriamanitra ianao raha mbola tsy nifankalala tamin'Andriamanitra. Ary androany anaty fitondranam-bavaka de anomboka tsapany herin'Andriamanitra ianareo. Mety ozy nareo tsisy Andriamanitra mahafaka an'ity olako ty. Satria mbola tsy nandramanao le Andriamanitra toriana eto amin'ity fandarana ity. Jehova Andriamanitra ny anarany, Jehova ny anarany. Halleloia.
reto izy efatra miraharaha reto a misy zavatra tsy nety afaka atao anatiny hitanao ry avako misy fomba fiteny hoe tanana zatra mitsotra de tsy afaka mivokona intsony reto izy efatra miraharaha reto de tanana zatra mitsotra nisy zavatra nahazatra ny zareo fa hatramin'izay de zao ny tsy mekoaka amin'ny sarivongana satria reto olo reto de olona nitezaina tamin'ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny fahakeliny ireo de tsy nekoaka ary efa hatramin'ny kely ireo de zatra mankatoa tenin'Andriamanitra ka rehefa lehibe izy efa ny mpanjaka vinitra de vinitra ny manoloana azy tanana zatra nitsotra ka tanana zatra nitsotra ry afako misy indray olona ozy ny olona izay kolona be a passe-partout mety aminay foana zay eo hainao daholo ny zavatra rehetra misy fomba fiteny indray hoe ny olona manan-tsaina mahita ny lalana rehetra malamalama mahita ny lalana eny fa ny olon-kendry mahita ny lalana ray marina sady tsy diso alleloia raha afaka malalako notezaina tamin'ny inona ianao isan'andro sika tezaina amin'ny tenin'Andriamanitra eto izy telo miraharaha de olona nahita fity tamin'ny mpanjakan'ny Babilôna ny avaka izy telo miraharaha reto satria azafady efatra miraharaha satria sady tsara tarehy no bikana ny babilôniana de zao ny paozin'ny babilôniana mora fantatra zareo a fohy olona fohy sady finetanetana de bebe orina tena mara zany teknôlôjia zany any ny endriky ny babilôniana fohifohy finetanetana de ny hébreu indray a lava ranjanana tsara bika tsara tarehy fohy ny babilôniana ka tsy natakatra ny zavatra zay tokony ho takatry ny hébreu nahita fity teo amin'ny Nebokadnezara zao ary nahazo ino hoe tena nahazo efa nahazo volotany ny aina teo a Babilôna ny aina teo a ny fiainana teo Babilôna ny ainany a vola teo Babilôna ny nampiasainy a rano teo Babilôna no sotrony a sakafo teo Babilôna no nohaniny zany hoe mety aminy eo Babilôna mahavelona azy eo Babilôna fa ny tsy nety taminy de zao ny andriamanitry ny Babilôniana ny andriamanitry ny Babilôniana tsy nety taminy fizy efa manana andriamanitra miraikitra hatramin'ny razam-beany tao anatiny de Jehova Andriamanitra ry havana efa zatra loatra nakatoan'Andriamanitra izy reto hany ka maro ny zavatra zay efa nahazatra azy a de tsy nety taminy rehefa tonga teo izy voalohany tam'izany ny hanin'ny mpanjaka de nyraisiny izy telo rahalahy ho fandototena ny divay sy ny zavatra tsy fihinana rehetrarehetra izay nohanin'ny mpanjaka ry havana hoy ny tena Andriamanitra ny amin'ilay andininy fa any Daniel toko voalohany andininy efatra tsy voalohany toko efatra fa any amin'ilay
tamin'ny fahavalo. Ary Daniela ny taom-polo tsy andotiny tena tamin'ny anjara anina avy tamin'ny an'ny mpanjakana tamin'ny divay izay fisotrony. Nefa le avo karazana zany. Le avo karazana lafo vidy reny mihitsy zany. Ny ten'Andriamanitra hoe nini. Zany hoe nanao fanahiniana mihitsy tsy andotiny tenany. Tsy hoe tsy na. Hoe tsy nandotiny tenany tsy na. Fa nini tao am-pony mihitsy za tsy andotiny tenako. Fa za efa zatra namasina ny tenako. Miaino Babilôna ianao. Fa azonao atao. Ry havana. Ny mini. Halleloia. Mini ao am-ponao. Zany hoe manao fanahiniana. Tsy mandotiny tenanao ao Babilôna. Na fihinana, na fitafy, na fietsika, na fiteny. Halleloia. Nini tao am-pony izy. Efa zatra loatra niaraka tamin'Andriamanitra. Ny fanirianay ianao mpanaraka an'ity fandarana ity. Ary avako malalako. Dia ianao ho zatra tsikelikely manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ho tafiala tanteraka amin'ny fanaony zao eto Babilôna izao. Ity iainantsika ity dia Babilôna. Ity zao tontolo izao ity. Babilôna ary Babilôna mampidi-doza. Feno zavatra mandoto. Feno zavatra mandoto eto. Isika nefa mila masina. Mila madio, mila masina. Izy ireo manao akanjo fotsy lava ireo izy ny any amin'ny apokalipsy. Ireo nini tsy nandotiny tenany. Tsy nandotiny tandriny ny akanjony ho fotsy madio ho ny tenin'Andriamanitra. Raha teteny aminao hoe eto Babilôna tsika andao tazonina. Andao tazonina. Ny namola volan'Andriamanitra tsika. Inona ny andrasan'Andriamanitra aminao? Any amin'ny raha vakitsika le nanomboan'ny mampiona teny teo Daniela 7:1. Nisy teny teto hoe niza tsy ny akohaka sy tsy mivavaka dia atsipany amin'izay any amin'ny lafaoro misy afo mirehatra. Niza. Tsisy hoe na mivavaka na tsy mivavaka fa niza fotsiny fa mila miakohaka fotsiny. Izy efatra miralandry nefa efa nianatra ny tsy akohaka mihitsy afa-tsy amin'Andriamanitra. Programa matipaika ho atsipy anaty lafaoro. Ry havana malala. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka. Ary tonga amin'izao fotoana izao Nebokadnezara ary tezitra dia tezitra. Ary tsika mahita fa amin'ny filoham-pirenena frantsay dia tezitra dia tezitra. Nareo angamba tsisy tsy naheno an'iny filazana iny hoe ho an'izay tsy vita vaksiny dia ahita raharaha tsika. Ataony mahita mihitsy izay tsy nahita izay tsy vita vaksiny. Dia tsika nefa eto Babilôna, inona ny atao? Ilahatra andeha hanao an'iny tsika rapitso satria efa niteny ny Nebokadnezara. Eny tsy maintsy ho betsaka ihany aloha no hoe tena alao manao fa zao ry havana. Tao anatin'ny firenena anankiray efa dano ny joro. Zay tadidinao zay. Tao anatina firenena anankiray misy tompon-tany ary misy babo fa efa da. Zay zany tokony ho saintsaintsika. Tokony ataontsika anatin'ny saintsika pahirantsika efa misy efa da ao anatin'ny firenena iray. Fa tsy olona efatra ihany no tsy nanao, fa ny olona rehetra nanao efa da ny tsy nanao. Efa da
no tratran'ny pression tena faratapony eto ary voalazan'ny ten'Andriamanitra fa tezitra de tezitra ingezo Nebukadnezar zao andiny fa 7 amin'ny feno fahatezerana Nebukadnezar ka niova ny tarehany. Ianao mila miatrika Nebukadnezar tezitra ianao ary tsika efa zatra mahita ny devoly tezitra zay efa manao délivrance de zao efa zatra mahita devoly tezitra tezitra misy fahatezerana ingaravany devoly iloso fe tena misy fahatezerana tezitra mihitsy izy rehefa manao délivrance iny zay aloha de efa zatra mahita an'izany de efa tsy taitra amin'izany. Ny zanak'Andriamanitra de fitahiana ho an'ny olona rehetra. Fitahiana satria saika maty daholo ny olon-kendry ny tato Babilôna raha tsy teo ilay lehilahy nanompo an'ilay Andriamanitra tsy manam-ponenana eny amin'ny nofo. Hozy izy Daniel hoe zao meo fotoana kely hivavahana tsisy nay nandika le nofo Nebukadnezar koa fetsy satria na nyteneniny teo hoe zao le nofoko nahita sary olona lehibe anankiray sy ny sisa inona ny nofo zany de tsy maintsy mety isy amorona ny dikan'izany de sary olona io zany mila mitandra ianao ry mpanjaka fa sary olona io mety hitondra loza hoana fa tsy zay le izy tantaro mihitsy hoe inona le nofo zay ny tena hitsapana ny olona nay teto satsinay jereo tsara nangataka tamin'ny mpanjaka izy hanome andro mbola zany mpanjaka ny heviny finono zany ny olona efa ndeha vonoa de efa nisany novonoa zay de tena hoe meo fotoana kely fa tsy maintsy hitako. Halleloia. Fantany f'Andriamanitra tsy hamely rery azy fantany nahoana ianao no mbola matahotra no avelan'Andriamanitra irery ry havana firy pazy ry havana ny azo raha ny baiboliko firy pazy ny baibolinao ny amin'ny baiboliko 964 plus 964 page plus mba misy afaka manao compte zay 964 plus 289 964 plus 289 zay mba misy afaka manao ny calcul an'izay azafady teo anatin' zay firy page zay veravana tsisy efa tsy olona nampaherezin'Andriamanitra olona nivoaka tamin'ny ady olona nitsangana ho mpandresy olona firy taona ianao no namakina baiboly sy ny olona toriteny ka Nebukadnezar zay niona taminao androany nampitsana an'izany eo amin'ny fiainanao natoky an'Andriamanitra izy 1253 misaotra anareo 1253 page veravana tantaran'olona le fofiry veravana de ahoantsika ny tsy ahery de nadika ny nofo Andriamanitra koa tsy namela azy rery ianao aza matahotra fa tsy avelan'Andriamanitra rery zany de tsy maty ny olona rehetra noho ninona noho ny lehilahy anankiray manan'Andriamanitra tsy mitoetra ny amin'ny nofo de Jehovah'Andriamanitra zany. Ianao nge manan'Andriamanitra miavaka tsy ingiravana manan'Andriamanitra miavaka manan'Andriamanitra miavaka tsika ary io rery ny Andriamanitra tsy mampatahotra ny miara-mandeha aminy. Misaotra anareo amin'ny calcul misaotra betsaka indrindra. Andriamanitra tsy mamely rery tsy nahavelan'Andriamanitra ny vonoana ny araka tamin'ny olona tsy manana azy fa fitahiana ho an'ny hafa fitahiana ho an'ny firenena. Halleloia de tsy maty de naseho azy de nitantarainy nofo nanomboka tena hita fity ary isika
dia ny rahan'Andriamanitra mba handesy amo eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ny zavatra tsy vitan'ny hafa vitantsika. Halleloia. Mahay ny zavatra rehetra tsika no ny am'ilay tiatsika. Fa tsy nijanona teo. Nebokadnezara tsy nijanona teo. Tsy ampy anazy zay fa rehefa taty aoriana izy any amin'ny nanomboka any amin'ny andininy fahatelo. Zao aloha zatra tsara. Any amin'ny andininy enina amby folo izy tena mahafinaritra. Nikohaka teo amin'ny Daniel Nebokadnezara. Nanaiky. Nebokadnezara zany tena nikohaka teo amin'ny Daniel nefa mpanjaka tena nanaiky hoe mahery ny Andriamanitra. Tena mahery ianao. Raha tsy mijoro ianao, tsy afaka hikohaka eo aminao zany Nebokadnezara. Ry havana. Raha ny fahitako azy raha vohitra arivo sady miarabanao ihany ny eny Madagasikara fahitako azy ty zavatra teneniko ty tsy fitsapana fa ny fahitako any Madagasikara indray tena ozona io iainantsika io. Raha vakinao Deutéronome hafa 20 dia afaka ampitovinao vetivety zany hita somary misampana kely am'izay engany tsy ho adiniko ny zavatra zay niteneniko today isika no nijanona teo. Teo amin'ilay mampatsivo kely teo amin'ny Nebokadnezara le nikohaka. Teo amin'ny Nebokadnezara le nikohaka tamin'ny Daniel le resaka fa hamarika ny Ralpha vakio kely Deutéronome 20 manomboka eo amin'ny andininy 5 hatrany amin'ny farany. Dia jerenao daholo fa rehefa mamaly eo anao dia vakinao io dia hitanao fa any amin'le ozina any ohatra andininy 17 ny vokatry ny taninao sy zay rehetra ny sasaranao dia hoan'ny firenena zay tsy fantatrao ary anaovan'ny sasany ankehiny sy torotorona mandrakariva ianao dia ho verisaina ianao noho ny zavatra zay hitan'ny masonao. Anisan'izao zay. Deutéronome 20 manomboka amin'ny andininy 15 ka hatrany amin'ny hatrany amin'ny 20 ozina fotsiny. Dia jereo fa io reny zavatra ohatrany any amintsika. Le tsy zany any amintsika le ratsy kely reny ngamba no an'ny olona. Ny aty no mitavana anazy. Ny volamena misy tena mitrandraka volamena tahaka ny ahoana miainga ao trano amin'ny firy maraina ohatran'le amin'ny sahafa kely iny 73 kilo ny olona fotsiny mena volisy 24 kilo reny zany zao dia amiko tsy fitsapana mahazo a Madagasikara. Tsy maintsy idirako mantsy zay valim-panteny zay satria anisan'ny zavatra tena mampalahelo mihitsy dia mahatonga an'le izy dia zao. Ny mahatonga an'le izy ry havana dia zao ny firenena malagasy dia anisany ny fitondrana anankiray taloha navita namarina namono martyr namono mpivavaka izay zavatra tena mampirenan'Andriamanitra ary ny tena olana dia zao tsy mety afaka fanompontsampy mihitsy Madagasikara ary tena marina ary vao miverina manomposampy mivavaka fa manamposampy ary tena tsy tian'Andriamanitra ry havana. Tsy tian'Andriamanitra ny alohan'Andriamanitra zany tsika na tsy mivavaka mihitsy aloha mangatsika tanteraka na tena mivavaka mangatsika matimaty dia alohan'ny vavana dia io no mahatonga azy. Dia faniratsiranan'Andriamanitra moa dia zay. Misy olona 3 aman'efatra amin'ny Facebook eo maniratsiran'Andriamanitra dia iny daholo malagasy dia mandray anjara maniratsiran'Andriamanitra fanompontsampy ny fijangajangana ny filazantsara fangaro amin'ny fijangajangana ny fitiavam-bola fitiavan-karena fanakilozana an'Andriamanitra amin'ny mamona zany rehetrarehetra zany angeravako. Za zao tena kanao fa za zao mahita ao Madagasikara pastera ekofan'ny olona tena miondrika mihitsy ny olona zany ange mahatonga ozina. Tsika malagasy tena mila ka amiko tsy fitsapana le izy
Fiainana amin'ny tanela am'izay tsika amiko tsy fitsapana izy a fa vokatry ny fahotana sy ny fampotsampo sy ny zavatra maro de manjaka ny asan'ny maizina mahazo lalana ny asan'ny maizina mahita lalana ny faharatsiana de zay eny ary hitrany amin'ny tantarany Daniela am'izay tsika hoe any amin'ny 9:20 de eny koa ka Nebokadnezara mpanjaka ka nivavaka tamin'ny Daniela ary nampanatitra sy anitra kasitrahana ho azy. Nanaiky an'Andriamanitra mihitsy izy, nanaiky n'Andriamanitra Daniela hoe nahay napahita ny zava-miafina. Ry havana, zao ry havana, na inona fahefana sy fahatezeran'ny Nebokadnezara tsy lehibe noho Andriamanitra izy. Tsy lehibe noho Andriamanitra. Le fanontaniana bavianina tsy azo ka ahoana ilay oziny. Safy mahavaly azy io tenin'ny Zuzelle hoe tapahana. Mila tapahana ozina fa ny ozina nefa ny tsika ty hanao anapa-kozina nefa ny olona ry ty manompo sampy de inona moa zany ny atao. Egny ravana manerina amintsika ty mitondra-bavaka firenena. Tsika mitondra-bavaka firenena avy eo ao amin'ny mpitondra ohatra misy manompo devoly ohatra. Tsika mitondra-bavaka firenena ny olona mifoha amin'ny telo maraina makeny amin'ny doany fa mivavao anao a sy ny ankonanao. Alleluia. Mivavao anao sy ny ankonanao fa ratsy ny fiainantsika. Ary za zany tena teny amin'ny malagasy hoe mivavah fa indroa hitan'ny maizina eo tsika rehetrarehetra de fiainany amin'ny Daniela am'izay ary tsika ndray fiainany amin'ny Daniela fa za variana mahita ny soratra hoe lasa miditsy any amin'ilay izy tonga indray ny fotoana ary hiditra eo amin'ilay tena izy tsika nampanao sary olona volamena am'izay ary Nebokadnezara. Araka ny teniko taminao hoe aza mekohaka amin'ny sariny zavatra voasikotra aza manana Andriamanika hafa fa za ihany. Letika ao anatin'ny saina sy ny fo sy ny fanahany izy efatra mirahalaza. Ary izy telo mirahalaza teto de tsy nekohaka. Satria navoaka ny dita rehefa mandreny fa ny Anjomara sy ny Sobaba sy ny Lokanga sy ny Samboka sy ny Varisy sy ny Semponisy sy ny Zavanisy karazana de miankofaka mivavaha amin'ny sary olona volamena izay mpanantsanga Nebokadnezara mpanjaka. Fa nizany izy tsy mekohaka sy mivavaka de atsipy miaraka amin'izay anaty laforo misy afo mirehatra. Laforo efa eo, ny afo efa mirehatra. Tsy hoe laforo vao atsangana. Io laforo io mantsy taverina amintsika ihany. Io laforo io hitako koa na aily ny olona dorana velona iny. Sady tsika ao Madagasikara tena lasa tena manana toe-tsaina tena tsy hay intsony hoe toe-tsaina ohatrany ahoana. Dorana velona ny olona voaingana zao nahitana an'iny le hoe nisy olona very angady de le angady efa naverina tamin'ny tompony fa le olona maty ihany. Tena entana. Ary ny tena mampalahelo ny olona namoaka volamena firy kilao efa mivoaka ny fonja daholo zao fa olona mangalatra angady anankiray maty. Tena mampalahelo nge ry havana. Mampalahelo trano may tanàna may isan'andro. Transfo Jirama may. Fa io za de tena resy lahatra mihitsy fa misy politika maloto be ao ambadika izany zavatra rehetrarehetra izany. Resy lahatra za mialatsiny. Ohatrany hitako eto sady misy olona manana groupe sy transfo ngeza be mpanambola be ao hivoaka izay ao aoriana kely eo hivoaka hivarotra an'iny de lofainy malagasy. Haiko tsara izay zavatra izay. Mampalahelo zany rehetrarehetra zany fa bavaka ho an'ny ankonatsika. Zay ny zavatra azo atao. Tsy haiko mieritreritra an'izany de kivy ny rano sotroina. Misy olona nijoro vavolombelona ry havana fa ao Madagasikara fa na misasa ary tsy azo atao amin'ilay rano. Na misasa ary tsy azo atao amin'ilay rano. De inona raha zany no sotroin'ny olona ao? De ny olona misy mividy oviva de tsy tsihana ny rano. De rano maloto.
tsy hainy tsy resaka momba an'izany rehefa sendra misy mikitikika loatra ny resaka satria tena mampalahelo fa de Andriamanitra ny tokontsika isam-batan'olona io zao famonjena tsy possible zany hoe firenena ray zany de ho avotan'Andriamanitra Madagasikara ny Kristy ahoana tena ny Kristy ve Madagasikara isika reto zao any Kristy satria tsika tia ny Kristy manompo any Kristy tsika tsy manompo sampy marina zany isam-batan'olona io famonjena isam-batan'olona misy zavatra angeravana any misy firenena zay any ninona moa izay efa nijerena efa 2020 taona lasa zay hitan'izay film zay misy firenena nandray an' Jesosy tonga de nisy fifohazam-panahy ngeza be teo amin'ny firenena eo tsara ty zary tena marina ty raha mbola hitan'ny mampionona zay reportage zay de mba lefa soeto ny titre jeren'ny olona fa tena nandray fifohazam-panahy vadika kely aloha ny resantsika avetsika iverina ihany amin'ilay any amin'ny Nebukadnezara fa misy firenena nandray an' Jesosy teo de nisy fifohazam-panahy nanomboka tamin'ny mpitondra tena nivavaka fa tsy le mody mivavaka tena mivavaka ny any anaty mihitsy ny tena fotsy fa tsy manao akanjo fotsy na manao akanjo iny fa inona zavatra antranga ny fonja natao lasa toerana fanaovana lanonana angamba izy zany to de mifanana fonja tsisy olon-dratsy tsony de misy firenena ray zay koa tena nandray an' Jesosy hatramin'ny mpitondra ho fa navoaka avany hitareo hatramin'izay le firenena io mahantra kely mamboly zay de manga kely sy anona kely reny fa avy eo mangahazo be tena efa nivokatra amin'le tany tonga de vokatra be tsy minona reo raha teneko fa mbola alefana eo angamba zay rehefa hitanay zay misy reportage momba an'izay 20 taona lasa nahitanay an'izany de raha tonga amin'izany Madagasikara de tafavoaka de mba afatra vaharo ny mpitondra atao mba hivavaka hoe alleloia zay no atonga hoe firenena vaovao zay hoe tonga de fa raha tsy zay de ny isam-batan'olona averantsika eo am'izay iny de andatsika hifantoka amin'ny Nebukadnezara aloha androany alleloia de zao am'izay mivoaka ny didy mivoaka ny lalàna fa raha misy tsy mekohaka tonga de alefa anaty afo ny Babiloniana de dorana any anaty ohatra ny fasan'ny karana io le lafort tenenina nendra rehefa maty ny Babiloniana de dorana incinérena zany dorana de io ohatrany eo amin'ny fasan'ny karana misy kitay be mamay be de alefony ny faty de de lavelona de efa mirehatra io fa am'tidra mitorana ty tsy maty ny alefa ao fa olona velona izay tsy mety mekohaka ka mazava ho azy efa anatin'ny fandemetsainy zany eo ny sary vokana maneno ny Anjomala sy ny Samboka sy ny Sobaba sy ny rehetrrehetra de zao le lafort rehefa ery na ny hafanany ary re ihany zany ny atao hoe fandemetsaina ary zany ny atao hoe pression ka na tsy tekohaka ny olona misy olona any tao mety nafantatra hoe tena tsy mekohaka fa tsy amin'ny Jehovahandriamanitra fa le lafort re tsy mamay be de ozy ny olona hoe ndao rehefa zay mekohaka kely eo tsy maninona io mamindra fo Andriamanitra mekohaka kely fa izy telo mirahalahy tsy ohatr' zany tsy zany nampianarina azy aza manan'Andriamanitra hafa fa tsy zany aza mekohaka amin'ny sary zavatra voasikotra natao tanana na eto ambony tany na eny ambony de zay masaka ao an-tsaina inona masaka ao an-tsainao
zavatra roa ny eo alohanao sary olona volamena salafôro ary ny didin'Andriamanitra tsy misoratra eo tsy misoratra eo amin'ny lafôro fa nitehirizina tatopo Andriamanitra dia nanoratra ny didy 10 tamin'ny tanany teo ambonin'ny vato fisaka ny didin'Andriamanitra enonao isan'andro anatin'ny baiboly io fa Andriamanitra manoratra an'izany ao anatin'ny fonao ny fonao ve efa natolotrao an'Andriamanitra mba hanoratany ny didiny atompoky ny iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao ho ny tenin'Andriamanitra sary olona no nataony Nebokadnezara eto lafôro mirehatra afo eto fa tao anatin'ny fon'izy 3 lahy ny didin'Andriamanitra hoe Jehova ihany ny ankofantsika. Halleluja. Ho an'ny olona tsy nanana an'izay tao am-pony adio ohatrany tsy teo izany didin'Andriamanitra izany fa nahita an'ilay lafôro tena hitan'ny sary olona dia ankosa tena tsy ho fatin'io lafôro io kosa fa halomekoaka. Fa izy telo mirahalahy naneno ny Anjomara naneno ny Sobaba naneno ny Lokanga sy ny Samboka sy ny Valisy ny Simponia ny akoaka ny olona ny hafa efa mirehatra izy telo mirahalahy naninona tsy nihetsika ohatrany tsy nisy ninina ny tsofina mafy iry nefany efa mirehatra ny lafôro metezanao eo amin'le toerana metezanao amin'le toerana fa tsy vitsany amin'ny maha olombelona fa inona ny avitanan'izany herin'Andriamanitra ny avitanan'izany ka reto telo lahy reto dia misy herin'Andriamanitra satria Andriamanitra efa mitoetra eo aminy satria Andriamanitra ao anatiny efa mitafy tenin'Andriamanitra neditra nakao amin'ny izy telo mirahalahy Nebokadnezara ozy Nebokadnezara hoe teny any amin'ny 17 tanena toko 7 dia niteny tamin'ny fahavinirana Nebokadnezara ka niteny nanao hoe nasainy nalaina Sadraka sy Mesaka sy Abednego ary nentina teo anaty ampanjaka ireo telo lahy ireo ary niteny izy 17 mofananianareo very Sadraka sy Mesaka sy Abednego tsy nanomponareo ny Andriamanitra na ivavahanareo amin'ny sary olona volamena izay natsangako dia teo izy dia efa nandamina mandresaka hoe raha ohatra tsy fananianareo raha tsy fananianareo dia tsara ihany zany zany hoe raha mbola vonona mbola nomeny safidy mbola afaka manamboatra ny tsy nety raha adinodinareo tsy maninona mamela anareo dia amin'ny sisa za manao tsony tsy tiako ny azany halako za ozy izy zay moa fomba fitenin'ny malaza iny halako zany ozy izy Nebokadnezara fa raha ohatra adinodinareo tsy maninona fa raha vao tsy mbola mivavaka ao indray nareo dia afaka didy teo dia any amin'ny lafôro mirehatra afo ary afanaiko impito ozy izy ary nisy fanontaniana rena tena napetsika ny ambom-pon'izy telo mirahalahy teto ay alako izao moa izy fa tsy alako izany nomena seconde chance mihitsy izy telo mirahalahy fa raha tsy izany ozy izy dia alefa anareo fa tena izy fanontaniana napetrany iza moa zany Jehova zany ny avonjy anareo amin'ny tanako ry havana ifarona ny tany an'io ihany iza moa zany Jehova ozy izy iza moa Jehova teto koa dia nanontany Nebokadnezara iza moa eny nanontaniany satria tsy fantany fa izy telo mirahalahy mahafantatra
fantatro zay tompoko izy izy Paoly. Ianao mialohan'ny atokisanao an'Andriamanitra dia mila fantatrao aloha Andriamanitra. Raha mbola tsy mahafantatra an'Andriamanitra ianao sarotra aminao ny hitoky aminy. Ary ny ataontsika eto dia miezaka mahalala an'Andriamanitra. Sarotra aminao raha ianao koa mbola antany raha mantany Nebokadnezara fiza moa zany Jehovah dia tokoa vao miadevitra fiza marina moa ty Jehovah hery topotsika ty e. Fantatro zay inoko, halleloja. Fantatro zay inoko. Mba tsy hampisalasalanao, fantaro Andriamanitra miaraka aminao. Fa rehefa fantatrao Andriamanitra, fantatrao ny heriny. Efa ho 5 000 zao ny amihako a. Fa tsy 3 000 tsony. Ao anako samarina moa zany verina voatsinaraka Covid na tsy hita amin'ny Facebook io ry zavatra avana maratra. Fa zao ry avako a. Mahatonga anao io mbola matahotra. Mbola tsy fantatrao Andriamanitra. Tsika tsisy fantatra an'Andriamanitra hatramin'ny atsipiriana zany satria lehibe loatra Andriamanitra. Fa efa mba henonkenonao kosa e. Ary efa mba ara-aminao foana e. Fa tsisy Andriamanitra lehibe ohatrany. Tsisy Andriamanitra mavonjy, anarana ray ihany mavonjy. Ny anaran'Andriamanitra. Ary io Andriamanitra velona io fa tsy Andriamanitra maty. Iza moa zany Andriamanitra io avonjy anahako aminareo amin'ny tanako e. Andiny fa 9 izay valy tena anisan'ny mahafinaritra indrindra tao amin'ny Baiboly. Tena maritra Drakasy Mesaka Abednego kanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara. Marina tena mampinona tsy nahajainy akory ry mpanjaka. Ataony hitany. Tsininy ianao ry Nebokadnezara. Ry Nebokadnezara. Tsy nataony monsieur akory ary monsieur Nebokadnezara. Ry Nebokadnezara. Tsy misy antony tokony hamalina ianao akory amin'izany zavatra. Zany hoe inona tena zany? Tsisy adevitra tokony atao zany. Tsy hitako izay lazaina amin'izany. Misy namako efa nodimandry zay rehefa manao fampivarotra fiara zay taloha dia miadiady varotra eo. Dia rehefa izy no miteny an'izao. Tsy hitako izay lazaina amin'izany. Ohatra hoe miteny prix eo. Tsy mahatovy ihany na. Tsy hitako izay lazaina amin'izany. Rehefa izy miteny zay dia izay farany azo miteny. Tsy miteny eo izany intsony izy ohatra dia mody. Dia mba tahaka izany koa. Tsy hitana izy azo lazaina amin'izany Nebokadnezara. Tsisy hamalina ianao amin'izany. Indro ny Andriamanitra zay tomponay ilay anontanianao io. Dia Andriamanitra mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra. Sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka ohatra ny tondrono ohatra izany mihitsy. Mpanjaka amin'io tezitra fa tsy efaly. Zany ny atao finoana ary zany ny atao fahasahiana. Zany ny atao finoana ary zany ny atao fahasahiana. Nisy sujet ana philo zay. Fa ela be fa niresahanay tamin'izay nanao philo zany tamin'izany. Dia zao ilay sujet. Inona ny atao hoe risque? Inona ny atao hoe risque zay fotsiny izy. Dia inona nataon'ilay lehilahy anankiray? Natsonika ny stylo io. Ny soriny le zay dia tsofiny teo amin'ilay taratasina ino ty izy taratasina le sujet iny, le taratasy le copie iny. Tsofiny teo le ranomainty dia natakosokoso teo dia natery ny copie dia lasa izy nody. Fa afaka fanadinana izy. Any amin'ny philo ihany ianao mahita an'izany. Ato amin'ny Baiboly, zao ataon'izy telo lahy zao ny atao hoe finoana. Manoloana Nebokadnezara tezitra be ianao, lafaoro mirehatra. Fa ambanianao Nebokadnezara. Ahindrahindranao ny Andriamanitra. Nataonao tsinitsinina Nebokadnezara. Ry havako. Teteny aminao androany. Arakaraka ny mahatezitra ny Nebokadnezara io ny hanambanitsika an'io. Sy hanandratantsika ny aran'Andriamanitra. Ataovy anatin'ny sainao zany androany. Fa raha tsy manana an'izany toe-po tahaka izy telo miraharaha amin'izao andro farany izao, dia tsy mijoro ianao. Tsy mijoro ianao. Ny Andriamanitra izy mahavonjy anay. Ary tiako ary mbola nampiany. Fa na tsy mahavonjy anay koa ary.
taka ny joba le tena na de amono azy izy zany hoe lehibe loatra tao anatin' zareo le didin'Andriamanitra lehibe loatra tao anatin'izy ireo ny didin'Andriamanitra lehibe loatra tao anatin'izy ireo fatokinan'Andriamanitra ka nahatonga an'izy ireo tena na de maty am'izao ary tsika maty eo am-patokinan'Andriamanitra efa nisy Andriamanitra ve nanadino ny olona mety manadino ny zanany noho ny vany reniny eno izy Andriamanitra fa za tsy manadino anao fantatra izy telo laza ary natokiny hatramin'ny farany io ny lafora mirehatra nafanainy impito andiny fa sivy de fehany fahatezerana fehany fahatezerana ary namban'izy telo lahy nefa na zany ary mpanjaka ko fantanao ny Andriamanitra tsy tomponay ary tsara olona volamena anjakanao tsy ivavahanay de fehany fahatezerana Nebokadnezara ka niova ny tarehany niova am'le tena le faran'izay mampatahotra le mampangovotra fa tsy nampangovotra azy telo mirahalahy ao anatiny misy fatokinan'Andriamanitra tsy mbola nisy ohatr'izany niova ny tarehany ary de naseny nafanaina impito mihoatra nafanaina impito nampiakarina am'izay ny hoe tena dorako farak'izay dorako satria matezitrana loatra ho hitako zany nanalako ny foko izy de nampidirina tao anaty naraina ny lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramilany nasaina namaritra ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego ka nipiasa tao anatin'ny lafaoro misy afo mirehatra de nafatotra ireo lehilahy reo nefa mbola teny amin'ny ihany ny lambany sy ny akanjony ary ny kabotiny mba amin'ny fitafiany hafa koa par dessus zany ka de natsepy tao amin'ny lafaoro izy misy afo mirehatra izy ary satria mafy ny teny mpanjaka ka natao mamay indrindra ny lafaoro de maty ny lehilahy reny lehilahy izay nanipy any Sadraka sy Mesaka sy Abednego reny ary izy telo lahy de voatsipy tao ampatorana tao anaty lafaoro hitanao tany de fa nisy fatiantoka ho an'ny Nebokadnezara lehilahy mahery tena matanjaka indrindra teo aminy nanipy azy telo lahy de maty ry havana tadidio fa rehefa Andriamanitra ny momba anao de fatiantoka ho an'ny devoly tsy fatiantoka ho anao fa ny fatiantoka arakaraky ny anasian'ny Nebokadnezara ratsy azy telo lahy tona fahampotena eo amin'ny fiainany potika satria miaramila maheriny may fizy telo lahy tsy may rehefa tonga tao de zao ozy izy ny mpanjaka ho hitako eo ary zany hitako eo ary zany ozy izy betsaka ny olona miteny atsika ho hitako eo ary zany zay miteny anareo io hoe zay tsy hanao vaksiny vao nanomboka ny Covid de jereo ny contenay any aloha any efa niteniko izy revana fa hivoaka ny vaksiny alao ny vaksiny ny olona hatramin'izao mbola betsaka ny raha zato ny olona neno anay teto mety mbola telopolo ngamba nanay tena mieno anay hoe tena tsy hanao an'io mahina moa tsy hanao an'io Apokalipsy toko fa 13 andininy fa 9 sy fa 17 ny valin'izay akitsika ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manankiray na ny malemy na ny andevo na ny tsy andevo efa miditra amin'ny vaccination ny ankizy 5 ka hatramin'ny 9 taona tsika zao ary efa hitanareo ngamba niny tamin'ny Facebook maly nanao vaccine ny zanany le rangahy de maty zazakely 9 taona isa 10 taona vavikely fa na kely na lehibe na manankarena na ny malahelo manankarena mandeha manao ny mantra mandeha manao mbola omena $100 ary any États-Unis zay manao na ny andevo na ny tsy andevo na ny misy taratasy na ny vazana ny tsisy taratnizanizy manao ary ataony amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy mety ho tambatambazany nisy fotoana ampimebe tamin'ny herintaona fa nomena tike mandeha miditra amina parc d'attraction zay manao vaksiny de aveo misy mena vola ny sasany mena loka isan-karazany da aveo re zay tsy resy lahatra de nandefasana pression talohan'ny vacances hitatsika tsara ngambo reny anisan'ny nampandeha vacances any Melo tamin'iny taona iny de nitenin'ny filoham-pirenena hoe
tsy maintsy tsy afaka manao ninina zay tsisy vaksiny de lasa ny anena avancena ny vacances de natao toedaorenzay tsy mahazo manao an'zao inona moa le zavatra tsy azo atao rehetrarehetra zao tsy mahazo mandeha restaurant de matahotra ny de tsy andeha restaurant ve tsika zay menakavy kely vao tamin'ny ovina moa tsika mampinona ny nandeha iny tamin'ny herinandro iny nandeha nitsangatsangana zay de nandeha nihitra centre commercial de amin'ny fotoana fisakafoanana zay nitratra nandalo tao de te hisakafo nahoana ny ankizy de vidy zavatra eo amin'ilay tamin'ny jeudi tamin'ny lakamisy de vidy zavatra eo amin'le restaurant anatin'le centre commercial de fa mazava ho azy tsy afaka mipetraka eo satria tsy vita vaksiny de namportena ny zavatra de neka hipetraka eo amin'le seza fipetrahana izy de fa voaroaka koa azafata tsy azo hinanana ary ianao de fantatry ny olona hoe tsy vita vaksiny atateraka ny ten'Andriamanitra any amin'ny apokalypsy fa any amin'ny Matthieu 24 fa amin'izany fotoana zany ny olona de ifampiapanga de inona zany ataony olona fampiapanga hoe tsy vita vaksiny zay vita rito tsy vita fampiapanga ny olona am'izao andro farany zao de jerijeren'olo zay reo tsy vita mato satria ny olona rehetra misakafo etsy zay tsy afaka misakafo de mitady toerana kisakafo teto satria zay zany ka miverina anaty tomobile de afantatry ny olona de ozy le sécurité ahoana taonareo ka tsy vita vaksiny nareo tsy vita zay ka tsy azo nitsakafoanana eto fa andao de lasa zay voaka de ivelany tery de eo ivelany eo misy seza afaka hipetrapetrana tsakafoanana de zay mandalo ke de mijerijery anay ohatra teo de miteny tsy vita vaksiny reto mitsy tsy vita zay mitsikitsiky fotsiny zao ny teninay Jesosy tsy afaka mandeha restaurant zay fa afaka misakafo ihany halleloia tsy afaka mandeha boîte de nuit efa 5 taona tsika zao tsy nandeha tamin'izany tsy afaka mandeha mijery baolina eny de jerena amin'ny télé tsy afaka mihinana sakafo amin'ny restaurant mba hanaovany ely e zao mana nanaovan'ny vadiny tsoky tato an-trano tena niosanosana mihitsy menakavy kely tsara lavitra nyreny any amin'ny restaurant reny zay ho avy aty de anaovany mampinona n'iny tsoky iny indray halleloia zara tiako tenenina de zao tsika ndraindray mora tena te tsy andeha restaurant ry havanao na kely na lehibe na manan-kirenana amin'ny malahelo na ny andevo na tsy ndevo de ampandraisin'ny marika eo amin'ny tanany akavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsisy azo ividy na ivarotra fa tsy zay manana amin'ny marika de anarana biby desinisana hitatsika tamin'ny teny le tompona magasin lehibe mpivarotra sakafo eto Frantsa anisan'ny lehibe indrindra lay ny teny nanao hoe de ahoana zany izy ny olona fa tsy maintsy tsy vita vaksiny zany zao tsy azo vidy zavatra ohatrony komanina moa zany izy de tsy mividy izy fa amin'ny fotoana efa manomboka miditra am'izany tsika tsy azo ividy tsy azo ivarotra zay tsy manao an'io ry havana tongava ty misakafo sedera de ataovy ny commande ina lokatinao de atao mampionina manana spécialité maromaro izy ao halleloia tahiny tompo tsika tsirairay avy de avy eo zay ny tsy anaovanay vaksiny misy miteny hoe tsy io le izy tsika hiara-mahita eto zay miteny fa io mariky ny bibidy de ny olona miteny hoe tsy izy io de io nke miara-mahita tsika miara-hita eo ary betsaka miandrikendry tohana anay na iza hitanay eo ary nareo tsy hanao zany zao tsara fantatrareo tsy voazao nke zay vao nanao an'izany zay ry havana taloha nandehanay taty andafy tamin'izany fotoana zany de zao mba tenin'ny olona raha anareo aloha ozy le namako kakaiky zay hoe elalo elaso isabatabata ny lahy io mialatsiny zay mihitsy teneny elaso isabatabata ny lahy io tsy tafatsoro am'izany lahy any andafy ozy izy any le ty ozy izy sabata zany ny olona ny tena beasa zay amantsy azy hitatsika eo zany ozy izy ny havana akaiky sy ny namana mantsy mampionina indria aloha ho any andafy
hitako ary zany tsy pataloha zany izy mampinona ndo fa hitatsika eo zany ka io tsy vao voalohany de zay zao ny olona teny hitana eo ary zany tsy anao vaksiny zany eo ary fa ho avy eo ny pression rehetrarehetra zany alefaso zao tenina ianareo zay efa vonona ny lasa 4 hoe tsy mahazo vidy tsy mahazo varotra de fa zay hoe efa vonona am'izany lasa manatona an'ireny poubelle eny amin'ny grande surface reny ka reny ny arina ny sakafo rehefa misy mitady lany andro de reny ny alainy de reny no haniny voky zay miadany miainy zay fa zay tsy anohany io okadraina ka misy okadraina misy okapohana ozy de so misy ho faty aza ange zao riavana vonona am'izany tadidio anefa ty teniko ty fa tsy mbola misy ka olona nitoky tamin'Andriamanitra ka nariny zany izy telo langy teto de zao niditra tao izy ny zavatra nafinaritra de zao taitra be mpanjaka way nahita ny tsy fahita satria nanandra nanao ny tsy fanao napiditra tanaty laforo za tena teneko anao natapahako kely fa za tena miteny anao fa izay io tena matotra be miteny anareo fa efa nieritreretinay daholo ny zavatra rehetra mety hitranga hatramin'ny zavatra ratsy zany araka zany tenina zany hoe eny ary fa tsy mahatsy avela mividy tso zany zay de hitatsika eo fa tsika ifampitazana eto tena tazano zay zay tsy hanao an'io toy nareo tsy afaka am'izany nareo eto andafy de ho hitatsika eo ka satria ny antony hijoroana inge ravana tsy zavatra hoe zavatra ny tany fa lanitra alleluia zay tsy hanao an'io ninina ho avy zao ny fotoana tsy hoela raha lany io le pasy vaccinal io de tsy afaka hiasa tsony de tsy hanasa zany zay vera mba hitanareo mandehandeha ny akaikinareo eny tsisy hoanina anao de tsy mba tsy pazonareo kely mofo topaina kely na hoe ino le rado rakotsalama le nseho nijoro tamin'ny le hoe ino le tsy hanao vaksiny io le manampanao fandarana tsy rety izy noana de mba ameo mofo kely na asodibera kely raha mety henao zany zay de mba mandeha mandanodalinao reny de mba omeo kely zay any reny zay am'zany efa tena reraka nefa aza matahotra izy telo avy nangataka an'izany teto inona zavatra nitranga talanjo ny bokadiny zanam-panjaka ary nitsangana fa izy ka anao tamin'ny mpanolotsy any fa moa tsy telo lavanina tsy nalefa tao eno izy ny olona telo lahy fa komaninona no efa da halleloia lasa efa da ary io efa da io le olona fa efatra tsy olona manana be isa fotsiny fa nanala ny herin'ny ny afo mamay fa no fisiny le lafa efatra io tsy nandoro ny afo na ny volon'izy telo laza riavana tsy nikaikona tsisy na de fofonafo aza noho nina no fisiny le lafa efatra io Jesosy Kristy ary efa n'Andriamanitra hiditra tao anaty laforo hitantana anaraka hiakampanyehan' izy telo lahy alleloia ny fisiny Jesosy tao zary lasa tsisy heriny ny afo amin'ny fito lany fotsiny ny kitay ry babilonianina lany fotsiny ny kitay fa tsisy heriny ny afo tsikitsiky fotsiny izy telo lahy ohatrandreny misy clim reny tao milamina amin'ny fiainana de ahoana moa ry havana zany de ho avelan'Andriamanitra 4 zay raha mba tsy hanao an'io mba hijoro tsia tsy maintsy alefan'i Jesosy hiaraka aminay eny mianaka lasa fito ny hitan'ny olona alleluia jery ny bokadiny zany fa tsy reve le eny manaka am'zay hijoro tsy hanao an'io to lasa fito ianao io koa tsy hanao rery fa lasa roa ianao misy Jesosy hiaraka aminao andendeha anatin'io laforo mamay io mafy ny pression fa zao riavana ny Andriamanitsika de mbola ny ohatra tamin'ny Andriamanitra rehetra hatramin'izay courage ianao mody aiza moa ny azy hitondran'Andriamanitra rerana mba fitena kotoary zaka rehefa mody any Madagasikara zay de mody alefa any Canada zay de lasa ho any Luxembourg zay de lasa fihinany Allemagne zay rehefa zay nirany Andriamanitra zay de lasa zay tsisy olana zay tsy takany samby fiara tsy misy voalina zay andrahan'Andriamanitra rehefa vita mission eto Frantsa
rehefa vita ny missionay eto frantsa voatoronay aminareo zany zay tondran'andriamanitra ny refa zay fotsiny tsy ataon'io mandrak'izay mijoroanareo tsy rerinareo anatin'io ady io andriamanitra momba atsika lavabe ny torotentsika androany satria tena satroko foana pairanareo satroko foana hiteny aminareo hoe mijoroa de aza manao an'io satria mariky ny bibidia de mariky ny bibidia zavatra hoe ary ijerenao fotsiny ny fahamaizanjareo anao an'iny olona de ireo veriavina de tsy mba mahataitra anao re pozin'zareo tena maty mihitsy izy taondaony ny hevitra zay anovanao zao ny teniko anareo zany anefa any Madagasikara mbola misy mangahazo misaotra anao raha napaviteny Rakotoary Zaka fa ato aminay koa zao mbola misy mangahazo siovy ary zao ny tadidio andriamanitra tsy mamela rery atsika zany zay no mivonona ho 4 fa andriamanitra veriavana de mety tena zay tokoa hoe programan'andriamanitra fa raha zay koa ny programa ny vonony tsika fa maherezy tsika maherezy nareo zay efa mahery ary zay mijoro hatramin'ny farany na mbola dondominy miaramila eto ary zay zay vonona hitanao ry havana zay raha ampisafidianina hoe tifirina amin'ny basy nareo raha vao tsy manao an'io de aleony hoe tifirina miakatra ny an-danitra tsy misy an'io marika io zay efa misy tombo-kase de tombo-kase an'ny fahamarina tombo-kase an'andriamanitra marina tena some va ho betsaka ny anenina rehefa betsaka manenina amin'io manana olona akaiky mihitsy aho nanao an'io ary miteny amin'izao fotoan'izao hoe nanenina nanao an'io tahiny tompony itsika tsirairay avy fanontaniana lehibe amin'ny maranako azy androany fanontaniana mampionina teo ny babilonianina tsy maintsy nikohaka fa ny zanak'Israely tsy nikohaka ary nomban'andriamanitra aiza ny toerana misy anao fa tsy misy metisy eto meza zany merina de metisy betsileo ohatra ny mampionina matsy merina sady betsileo metisy fa tsisy hoe merina ny avy amin'ny dadanay zany babilonianina moa ny avy amin'ny mamanay israelianina fa de eo ampovoany sady mikohaka kely ny tsy makatsy anaty laforo tapoany hevitra nisy olona tao am-baiboly tao izy rery nomban'andriamanitra tany tany hevitra tany tsy narian'andriamanitra tsy hoarian'andriamanitra zany ianao misy olona voanao vaksiny voan'ny corona ka reo ihany ke no voan'ny zany raha nabavy ny hery ato anatintsika fa nomen'andriamanitra atsika fa maro ny pastera miteny hoe miara-miasa ny zavatra rehetra ahasoa efa fantatrao zao hoe efa manano tanina mamofopofona mariky bibidia de hoe de mbola teneniko ihany hoe andriamanitra no nanao an'ireny vaksiny reny andriamanitra izy nanao an'ireny misy venaray ary pastera amin'ireo tsery Bill Gates reny mpanan-karembe reny no miteny hoe ataovy io mbola nisy olona hoe nampiaraka an'io tamin'ny tena androany hoe rehavana malala de ataontsika ny toriteny fa maherezinareo amin'ny vaksiny tsisy zany metisy ianao sa babilonianina sa zanak'Israely mijoroa ianao zanak'Israely ny andriamanitry ny Israely no ombanao de ho tahin'andriamanitra ny hoe hitantana anao ane andriamanitra anatin'izao lalina lalovantsika izao hitantana anao ane Jesosy ary tsy hamelanao rery izy mijoroa ry havana mijoroa fa ao ariana kely ao ary za miteny anareo hoe ity 2022 ty ho betsaka ny zavatra iseho fa ao nanomboka ahitanao ny vokatry ny fijoroanao raha tsy mijoronareo de anenina fa raha mijoronareo de miandrasa ny zavatra zay andrasanay de sitraka sy fombana avy amin'Andriamanitra mahereza de samita in'Andriamanitra hiara-dalàna aminao ane Andriamanitra hiara-mandeha aminao ane Andriamanitra hitrafirana vavantsika amin'izao fotoana izao tainy Jesosy tsika rehetra
Alléluia. Fifaliana lehibe indray no iarabako antsika rehetrarehetra izay tonga eto anatin'ny fotoana tapany faharoa izay tondratsika mivavaka. Vendez vos produits sur Facebook et Misaotra antsika rehetra fa mbola eto foana. Misy aminareo tena efa alina be efa maraina mihitsy aza any amin'ny toerana hafa ny akoho hoe tena Madagasikara fa mbola eto ianareo dia aza matahotra nareo fa tsy ataon'Andriamanitra tsinontsino izao feretanareo eto izao. Dia faly miaraka aminareo ifampitondra mivavaka indray tsika androany dia mahareta hatramin'ny farany no mbola azonao atao ny maharitra hatramin'ny farany dia mahareta. Raha misy moa ny zavatra tena hoe tsy afahana miala mihitsy tsy afahana maharitra dia tsy maninona koa nefa fa ny tena tsara indrindra dia tsika maharitra. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao ivavaka fotsika ho an'ny tenin'Andriamanitra aloha mialohany hitondrantsika mivavaka dia ivavaka tsika araka ny toriteny teo na ny laona didy anankiroa izy telo mirahalahy havana malala ny didin'Andriamanitra izay efa tao aminy hatramin'izay sy ny didin'ny Nebokadnezara izay nilatsaka teo aminy ihany koa. Fa zavatra tsotra ny tao anatiny tsy nisy fisalasalana na dia kely azy, tsy nampitahiny akory, tsy nisy fanontaniana akory hoe iza amin'ireto ireo mety ahitana tombony, fa tsotra ny valiteny. Tsisy afaka hanakalozana ny didin'Andriamanitra ry havana, tsisy afaka hanakalozana n'Andriamanitra sy izay nasain'Andriamanitra ary mijoroany hatramin'ny farany izany teny izany. Dia mino aho fa isika ty ihany koa dia izay no namola volanantsika. Nisoratanao am-potsika araka ny toriteny teo dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay tia dia mitandrina ny didiko ary voaporofo fa tia an'Andriamanitra izy telo mirahalahy satria mitandritra ny didiny. Ry havana, na dia tao anatin'ny mafy aza dia vita ny mitazona azy satria fitiavana ny lehibe indrindra tao anatin'izy ireo dia tsika ihany koa androany ndao angatantsika izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Mihoatra noho ny fitiavana an'ity izao tontolo izao ity, ny olona tafalatsaka ao anatina fakam-panahy manao an'io zavatra io dia satria misy fanahiana ao anatiny, misy zavatra tiany, misy zavatra tahorany. Dia sao za tsy azo an'izao sao zahako manam-panahinany amin'ity zao tontolo izao ity ny amin'ny ainy hananany fanahiana avokoa dia mahatonga anazy mitsofoka manao an'io satria matahotra izy sao dia tsy azo sakafo tsony sao tsy tafo tsony sao tsy toitsony ny fiainana sao ahantra sy ny sisa sy ny sisa. Fa tsika ry havana manompo an'Andriamanitra ny haintsika mihitsy natolotritsika ho an'i Jesosy ary Jesosy nefa nilaza fa nazovo mahafoy ny ainy noho ny amiko dia ahazo azy. Fa na iza Jesosy ny tsy mahafoy ny ainy dia ahavery azy. Ry havana malala andaontsika ahafoy ny aintsika fa ho azontsika izany ary fiainana mandrakizay nge nomeny Jesosy atsika, fiainana mandrakizay ao anatin'ny fiainana ny aina dia mandrakizay. Alleluia, tsisy afaka hanalantsika amin'izany intsony raha mijorontsika. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay Jehovahandriamanitra renay misaotra betsaka Jesosy fa tanteraka teto indray ny teninao izay ampaheranay tamin'ity androany ity. Misaotra fa mbola ampaherezinao foana izay Andriamanitra, tsy mamelana irery tokoa ianao raha atao anatin'ny fijoroana izay Andriamanitra. Miteny foana izay eto fa hijoro fa ianao koa anatin'izany tena mampahery, tena mitantana, tena momba, tena mikarakara ary tena tsapanay izany. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Ankehitriny Jesosy mangataka aminao ny fitiavanao ampitombonao ny anatin'ny fony tsirairay avy arakaraky ny mamafy ny pression, arakaraky ny mampamafy ny laforo, mampamihamamay an'izany laforo izany Jesosy hamafanao ny fitiavana ianao. Ataovy miredareda koa ny hafanana ao anatinay, mity anao afahanay mijoro hatramin'ny farany amin'izany fitiavana anao izany, amin'izany tsy akohaka fitandremana ny didinao, tsy akohaka na amin'inona fa tsy aminao rery ihany Jehovahandriamanitra. Ahafoy ny ainay ho anao izay ary teninay izany Jesosy, afoinay ny ainay ho anao fa fantatra efa tsy ho very izany fa eo am-pelantananao. Misaotra indrindra ny amin'izao fandarana izao, misaotra ny amin'ireto olona izay tonga teto reto androany afaka nandrehana izany Jesosy, tsy teny handalo fotsiny izany fa teny toetra ao anatin'ny fonay tsirairay avy aretinay mamaky vaky indray ny fiainanay ho avy Jehovahandriamanitra. Hotehirizina ao anatinay izany teny izany, tsy azo ny devoly angalarina izany amin'izao fotoana izao, tsy azo ny devoly angalarina izany teny izany, tsy afaka hofoanana ao anatin'ny fonay sy ny sainay tsirairay avy reto fa izany teny izany afahanay ho voatahiry
Amen Jesosy mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra voninahitra ny eo anao reny. Halleluia. Amen. Hatramin'ny fitondrana bavaka antsika amin'izao fotoana izao dia lasarintsika somary vitsivitsy maromaro ihany moa zany fa ezahantsika atao malakilaky. Tainy Jesosy pastera sy ravavy mampiony mangataka vavaka ho an'ny zanako lamatoa fa amin'izao dia mbola tsy nisoniavy mimeranay foana ny demande de stage efa ho 3 semaines eo zao. Misy dossier angatahana fanampiana ara-bola amin'ny organisme iray dia misy dossier tsy mety foana. Mamarobe ny fianakaviana marary any Madagasikara. Enina isa raha-kely nefa vita fanefotra daholo zareo. Hitanareo zany olona vita vaksiny daholo enina marary any Madagasikara amin'izao tsika miteny zao. Entina ambavaka mankasitraka anareo vavy Jesosy ny amaly fity anareo. Vavaka tsika ary ho an'izany sujet izany. Jesosy tona ambavaka izay amin'ny androany ity ny zanaka ity rahafafinay ity izay efa nametraka demande any amin'ny mairie fa nefa hatramin'izao dia mbola tsy vita sonia izany stage izany. Androany Jesosy dia mangataka aminao mba ianao mihitsy no hamotsitra an'izany zavatra izany ary dia azo ny valiteny Andriamanitra fangio izany maira izany Jesosy. Tsy fantatra inona ny antony mampikatso an'izany dossier izany fa androany no ny anaranao dia hovahana avokoa ny blocage rehetra mitazona an'izany dossier izany amin'ny anaranao Jesosy. Androany ihany koa ny dossier izay angatahana fanampiana Jesosy malala mangataka aminao zay. Ianao ny any mianisy izao tolo-tsaina, ianao any Jesosy tena hitany izany ankohonany izany amin'ny alalan'izany fangatahana fanampiana izany Jehovah'Andriamanitra ary dia hanokatra lalam-pitahiana ho azy ireo any ianao Jesosy Kristy Tompo zareo ny zanakao Andriamanitra fa adidinao izy. Ankehitriny koa dia entina ambavaka Jesosy ny olona marary any Madagasikara izany enina dia mangataka Jesosy ny famondram-ponao hidina ao anatin'izany. Noho ny amin'ity rahavavina ity izay mangata-bavaka ity dia angatahanay Jesosy ny famondram-ponao hidina ary tsy ho fahafatesana no anton'izany fa hanehoana ny voninahitra ao Andriamanitra. Ary noho ny amin'ity rahavavina ity dia tsy afaka akasikasika an'izany olo izany no fahafatesana, tsy afaka anao inona azy Andriamanitra. Ny fanahy fahafatesana tsy afaka anakaiky azy satria olona akaiky ny fony ty olona ity izany marary izany. Dia misaotra indrindra Jesosy voninahitra ny eo anao irery ihany. Halleluia. Amen. Ny pastora mivady mangata-bavaka fa mitady roa ny ankizy tratra marary ato an-trano mba tsy tombo ange mankasitraka fitondrana bavaka pastora. Amen. Jesosy amin'ny tona mbavaka ny tiankonana ity izay amin'izao fotoana izao izay misy olona marary ary dia mitady hitombo izany aretin'izany. Androany Jesosy tena entiny ambavaka amin'ny alalan'izao vavaka izao dia tsy hiparitaka ao anatin'ny tokantranon'izy ireo izany virus izany Andriamanitra. Amin'ny alalan'izao vavaka izao dia hoe sorona ao anatin'izany tokantrano izany virus izany Jesosy ary tsy ho azon'izany intsony ireo olona hafa rehetrarehetra ireo ho sitrana nefa vo ary ny tsy vo tsy ho tratran'izany amin'ny anaranao Jesosy. Fa ny ranao mahery no andagatahana hikoriana ao anatin'ireo ankizy ireo. Jesosy malala hitondra fanasitranana ho an'izy ireo Jesosy dia misaotra indrindra fa haneo ny voninahitra ao anenao mankasitraka Jehovah'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Na ny tompo pastora Zoko mampiona zama mangataka vavaka ho an'ny rahavaviko any madafa misedra olana ny tokantrano resaka fahasarotam-piaro ilay vadiny dia mangataka za mba harovy tompo ilay Zoko mba tsy hikasitanana azy ilay vadiny mankasitraka anareo vady Jesosy amaly fitianareo menakavy kely. Etsika mavaka izany satria dia tena betsaka tokoa izao ny fikasihan-tanana ary ny indraindray tena mitarika fahafatesana mihitsy ho an'ny tokantrano izay misy korontana ohatran'izany dia hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy androany izay dia mitondra mavaka ny tokantrano ity rahavavy ity izay ao anatina fikorontanana tokoa Andriamanitra resaka fahasarotam-piaro ary dia matahotra ny rahavavy hoe sao dia hitondra hatrany amin'ny fikasihan-tanana Jesosy. Indraindray tokoa ny devoly dia manararoatra ao anatin'ny zavatra tahaka an'ireny ary mitondra fahampitehana sy faharavana ary indraindray tena mitondra fahafatesana mihitsy aza. Jesosy malala fandroany izao vavaka izao dia hiaro. Izao vavaka izao dia hiaro an'io tokantrano io. Tsy hisiany izany zavatra izany, tsy hisiany fikasihan-tanana ary ny devoly tsy avelany manararoatra ao anatin'izany zavatra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka izay Andriamanitra ny fanahinao hamangy an'izany olona sarom-piaro izany ary dia tena hoe hiova Jesosy ny toetrany ary izy fetraka ao anatin'izany tokantrano izany anie Jehovah'Andriamanitra ny fiovany. Tsy afaka manao ninina ao anatin'izany ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy
tsy afaka manara loatra na inona na inona fa sakananay arovanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony sapata misaotra Jesosy amen. Tainy Jesosy nareo vady haleloia dia ilaina Jesosy fa sitrana soamantsara ny zafikely koa izay nentina mambavaka nisy fanaratsy ny sandoka tena isaorana ihany koa ny fitondrana mambavaka nataontsika teto aho mbola mangataka vavaka za fa ny zanako vavy dia misy trano izay efa nojereny ka mba ho azo soamantsara io trano io fa betsaka nefa mamandrika dia tainy Jesosy anareo vady sotra n'Andriamanitra tsika amin'izany valim-bavaka izany fa dia tena mamary vavaka Jesosy satria dia zaza tena nisy fanaratsy tokoa hanentina mambavaka dia sitrana afaka Jesosy mitondra mambavaka izay amin'izao fotoana izao any zanaka ty ravavina ity izay manam-paniriana tokoa Andriamanitra hividy trano betsaka ny olona mitady an'izany trano izany fa noho izao fitondrana mambavaka izao Jesosy dia tsofinay rano ho azon'ity rahavavy ity izany trano izany Jesosy hijery azy mihitsy nazonao ary hitongilana ny aminy ianao Andriamanitra amin'ny alalan'izao vavaka izao Jesosy betsaka tokoa ny tia azo an'io trano io fa noho ny amin'ity rahavavina ity dia ho avahanao izy ho avahanao ny zanany ary na dia samy hijeryn'ny dosie rehetra aza ny tompon'io trano io dia hosoranao manokana mihitsy izany dosie zany izany fifanarahany izany Andriamanitra eo anoloany izany tompon'izany trano izany ary dia ahita fiteo mason'izany olona izany izy dia ho azony soamantsara izany trano izany amin'ny anaranao Jesosy entinay ambavaka izany ary tsofinay rano ho fitahiana ho azy sy ny ankohonany misaotra Jehovah Andriamanitra haleloia amen. Mialatsiny kely manona fiadalan'ny tompo hatrany anareo vady tahiny tompo foana ny anareo eny mianaka fisaorana tamin'ny valim-bavaka efa nitsahatra ilay marary nangatana vavaka teto amin'ny 2 semaines laza mbola eny amin'ny hôpitaly izy fa efa tena misy fivana tanteraka mangataka fanasitrana tanteraka mba hivoaka soa ody any an-trano mankasitraka nareo vady foana ny amin'ny fanomponadonareo tahiny tompo hatrany ny tompo amaly fitia anareo misaotra n'Andriamanitra tsika fa efa sitrana izany le olona nentina mavaka teto efa tsy hoe sitrana efa miatsara dia entina mavaka mba hivoaka soamantsara Jesosy mbola tsy mitsahatra izay nentona mavaka n'ity olona izay nentina mavaka teto ity isaorana ianao fa efa nisy fiovana izy Jehovah Andriamanitra efa niasitrana izy ary ianao dia manao zavatra ianao fa tsy manao sotapany fa hatramin'ny farany tahaka ilay boka izay nasenao nandeha niseho tany amin'ny solona dia sitrana teny an-dalana tsy kelikely fa izany koa ny fononay raha ny vavaka izay teto 2 herinandro lasa dia ny aretina efa maina ny aretina efa niala fa nandeha mian-dalana Jesosy ary anehoanao ny voninahitra ao izany olona izany dia angatahana ny fahasitranana tanteraka Jehovah Andriamanitra isaorana ianao izay efa nataonao satria ianao no niasa tao anatin'izany ianao no manasitrana anaty ny dokotera aza Jesosy dia miteny fa mitsabo ihany izy ireo fa Jesosy no manasitrana Andriamanitra ny tompon'ny fanasitranana izany ny fonon'izy ireo indrindra fa ny fononay Jesosy malalo dia mankasitraka anao fa fantatro fa hojerenao manokana ne izy ary dia hivoaka hôpitaly tsy ho ely izany olo izany ary ho fantany fa olona nentina mambavaka izy ary Andriamanitra irery ihany afaka nanasitrana azy misaotra Jehovah Andriamanitra misaotra Jesosy haleloia amen. Tainy tompontsika menakavy kely pastora mivady amen haleloia dia ilaina ny tompo fa afaka zava-mahadomelona mivadiko haleloia ny mankasitraka anareo vady ny fitondrana mambavaka lalandava ny mba angatahako amin'ity dia fanampy mivavaka mba ho afaka sigara ilay vadiko fa efa tena ela dia ela noho ny foan'ny sigara dia mankasitraka indray pastora mivady ny tompony hanazava ny lalam-piainanareo menakavy kely amen haleloia efa afaka tany zava-mahadomelona izy io zany efa nahavita dingana mandroso kely fotsiny indray dia miala amin'ilay teny le sigara ao fa entsika mbavaka izy mba ho afaka amin'izany Jesosy mitondra mambavaka n'ity iray mpianakaviana ity izay mbola voafatotra ny sigara isaorana ianao Jesosy fa rehefa nentina mambavaka izy dia efa nanomboka afaka tamin'ny zava-mahadomelona Jehovah Andriamanitra dia isaorana ny anaranao izany satria tsy mora ny miala amin'izany Jesosy tsy mora amin'ny olona ny miala amin'izany fa ianao ny herinao no nanampy azy ary nahafahany tao anatin'izany fatorany izany androany Andriamanitra dia mbola entinay ambavaka ihany koa izy ho afaka mifatotry ny sigara izay namatotra tsy fantatro firy taona fa entinay ambavaka Jesosy malala vahana amin'ny anaranao mihitsy izany fatipaty
fantotry ny sikary zany amin'izao fotoana izao. Ny fatorana rehetra na firy taona na fatotra taky ny ahoana dia vahana amin'ny anaranao zany Jesosy, ary dia ho afaka izany lehilahy zany, ary vao afaka amin'izany sikary zany izy Andriamanitra dia hamangy azy ianao dia hitodika aminao izy Jesosy, hiverina aminao izy Jesosy, ary tahaka ilay zanak'adala izay hiazakazaka sy hidododo eo anatrehanao Jehovah Andriamanitra. Misaotra indrindra Jesosy malala, voninahitra ny eo anao irery ihany. Halleluja. Amen. Eto fotsiny ao. Dia lasa indray ary tsika fedana lavalava ilay message. Mahatra kely tsika fa lavalava ty message ty. Fedanan'ny tompo draso aloha. Rasika aloha vetivety jereko aloha hoe message vao zao ve ty sa message eny ary fedanan'ny tompo anareo vady pasteur, ny fahasoavan'i Jesosy anenika hatrany ny fiainanareo menakavy kely, faly mankasitraka an'Andriamanitra lehibe fa nahazo halim-bavaka. Ijoro fahavolom-belona nataoko androany sy hamerina voninahitra an'Andriamanitra noho ny fitiavany nasehony tamiko, ary anao vavaka fisaonana pape maso ho fanomezako voninahitra ho azy. Vavaka voalohany nangatahako teto ny momba papiako ambony izy fa tao anatin'ny 3 taona dia nivoaka ny daty anaovana lavitondro androany. Halleluja. Misaotra Jesosy. Any amin'ny volana septambra fa tena mahafaly satria efa rendez-vous mariana fa clandestin za tao anatin'izay 3 ans mahery izay. Mbola ankasitraka an'Andriamanitra koa fa efa tsara ilay zandriko sy ny vadiny voan'ny Covid izay nangatahako vavaka teto tamin'ny herinandro. Efa sitrana koa ilay rahavaviko sy ny esiko nanao symptôme Covid tamin'ny heriny. Halleluja be mihitsy daholo zany tsy haiko ny angina, tsy hisaotra an'Andriamanitra, tsy hisaotra anareo vady sy zokiray aman-dreny, ary indrindra fa ianareo mpiara-miomo vavaketo. Azafady tompo fa lava be fa tena te hideran'ny tompo amin'ny soa nataony, efa midera fa te hampariparry mihitsy. Halleluja. Tsara ny tompontsika, ambinina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sika rehetra, misaotra zoky mampionina, mirary soa antsika rehetra. Halleluja. Amen. Ilay vizahany izy ty mivavy efa voapetraka tsara ny MTLS, miandro ny valiny sisa matoky hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra, mankasitraka Jesosy. Amen. Halleluja. Tehaka mafy be mihitsy amin'ny tehaka moramora fotsiny ato, fa tena tsara Jesosy. Zay rehetra nangatahanao nge zany dia mivaly daholo ozy izy ny sinoa tena tsisy tsy mivaly. Halleluja. Mahafinaritra be zany na ny taratasy na ny aretina sitrana lalana rehetra tonga dia sokafana any. Hitanao tena misy ianao tena anehoan'Andriamanitra ny voninahiny be satria ianao mangetaeta dia sotominy amin'ny tady-pitiavana ianao dia mandrosoa ara-panahy. Zao valim-bavaka zao nge anehoan'Andriamanitra fa tiany ianao dia mahireza. Mahafinaritra be misaotra anao ny joro vavolombelona satria sady mampahery anay rehetrarehetra ty ihany koa izany fijoroana vavolombelona mahafinaritra be izany, dia voninahitra tokoa ho an'Andriamanitra irery ihany, ary izy no terahintsika eto amin'izany zavatra mahafinaritra be izany. Amen. Tainy tompo pasteur sy ny ankohonana ijoro vavolombelona fa nangataka vavaka ho an'ny esiko tamin'ny heriny anio, fa ilay efa 39 semaine nefa tsy mbola teraka ihany. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany fa teraka lankely izy. Halleluja. Tamin'ny latsinainy teo salama tsara andreny sy ny zaza 3 kg 850 bezao ny lanjany. Mariko fa io ny esiko dia voan'ny Covid tamin'ny desambra izy, nefa efa miandro ary sepitra satria voakasika ny 10% poumony, ary nangatahana vavaka teto ihany koa. Mankasitraka indrindrareo vady pasteur Radaki radio misaotra ny groupe izay maresy ary koa misaotra antsika rehetra tamin'ny fitondranam-bavaka. Andriamanitra ny hamaly fitianareo rehetra, teraina Jesosy. Halleluja. Ara-paina.
arabaina nareo a nahazo zazakely no tahian'Andriamanitra dia voninahitra n'Andriamanitra fa faly be zay ary misaotra indrindra amin'ny fijoroana vavolombelona fa ometsika voninahitra foana Andriamanitra ao anatin'izany dia raha itsika Jesosy. Amen. Tany tompo pasteur izy mivady sy ny ankonany dia misaotra Jesosy fa mbola salama tsara izahay mianakavy dia mangataka Jesosy mba ho tanteraka sy lavorary tady volanay raha sitraky ny tompo dia mangataka vavaka ho an'ny ravavy fa hanao mariage zareo amin'ny farany volana janvier io dia mba ho tanteraka soamantsara fikasana izy roa mivady. Alleluia. Sady be voka koa izy amin'izao io dia mba mangataka vavaka amin'ny Jesosy mba ho feno fahasalamana izy roa mianaka sady ho tanteraka soamantsara ilay zaza ho salama tsara koa ny reniny. Alleluia. Voninahitra an Jesosy sady mankasitraka anareo roa mivady sy mpiara-bavaka rehetra tahin Jesosy. Alleluia. Amen. Fafaitsika mivavaka ianareo. Raha Jesosy dia mitondra mivavaka ny ravavina ity ny asany Andriamanitra ary faniriany hanao asa tena mba manana fikasana izy ireo any amin'ny asany. Jehovah'Andriamanitra dia matotonga teto izy mialohan'ny anaovana azany asa zany dia manana lalana tokoa ianao manana sosokafana ho an'izy ireo. Jehovah'Andriamanitra angatahana ivavaka Jesosy mba ho tanteraka soamantsara n'izany fikasana izy ireo zany. Mety misy ny sakatsakana ao anatin'izany Jesosy fa raha ianao no itokiny izy ireo ametrahany ny asany izy ireo dia ho lavorary ary tsy misy ahina iny amin'izany Andriamanitra fa ianao ny hanokatra lalam-pitahina ho an'izany tokantrano ho an'izany ankohonana izany dia misaotra indrindra sahady fa mamaly vavaka ianao Jesosy. Androany ihany kosa dia mitondra mavaka n'izany tokantrano vao ahorona amin'ny volana amin'ity volana janoary ity Jesosy. Misaotra anao fa matoa izy ireo manana fikasana ho tsofina rano ny tokantrano dia satria fantany no mahazava-dehibe an'izany Jehovah'Andriamanitra ary tsy mba ho ataonao tsinotsino izany Jesosy. Mangataka aminao ninona mety fandaniana ao anatin'izany, ninona mety fikasana ao anatin'izany Jesosy. Ianao any amatsy an'izy ireo, ianao any karakara handavorary ny zavatra rehetra Jesosy ary ho vita soamantsara tsy fisakatsakana zany mariazy zany zareo koa ny zazao akivony zareo Andriamanitra izany ankohonana kely vao iorina zany dia tsofina rano sady an'izany dia tsy izay aza hitsodrano an'izany tokantrano zany dia mba mitsodrano ihany zay ty anaty vavaka Jesosy dia tsofina rano zany tokantrano zany ho tokantrano tena ho feno fitiavana, ho tokantrano voatsangana araka ny sitraponao Jehovah'Andriamanitra ary dia iorinao ny fifankatiavana, ny fifandeferana Jesosy iorinao ny fitahinao satria olona mifankaty ny ao anatin'izany tokantrano zany. Misaotra indrindra Jesosy voninahitra ao amin'ny reriany. Halleluia. Amen. Eo ihany tsika tahin tompo pasteur mangataka fitondranam-bavaka namana iray izay hiatrika fitsarana noho ny plainte maromaro satria miaro ny zo ny tsy mety mitsindrana izy. Ny tompony hanome fandresena ho azy. Amen. Mahafinaritra zany tena etsika am-bavaka mihitsy zany ilayntsika mitondra mavaka zany. Azafady satria ohatrany mikohaka kely foana ako fa mbola tsy tena afaka tanteraka ilay gripa io fa za salama be fa any anatin'ny oroko any fotsiny izay misy sady tena etsika am-bavaka zany satria misy tombony atsika koa zany. Alleluia. Avoka misolo vavantsika any izy ampiasain'Andriamanitra izy mba hisolo vavany eo etsika am-bavaka. Jesosy androany zay dia mitondra am-bavaka nyity mpisolo vava ity. Jesosy tena hoentiny am-bavaka mihitsy Andriamanitra miaro ny zonay izay tsy mety manao an'io fanefitra io izy ary dia samy joro amin'izany izy Andriamanitra. Betsaka ny olona mitory azy, betsaka ny olona manenjika azy ary izany mihitsy ange Jesosy ny fanirian'ireo olona ireo hoe ny hanagadran'ireo olona rehetrarehetra izay mbola mitarika anay tsy hanao an'io zavatra io, izay mbola manohitra an'io zavatra io. Fa androany Jesosy izay mitondra am-bavaka ty, tsy fantany akory hoe mitondra am-bavaka izay fa izay hitondra am-bavaka ary ianao mafantatra n'izany olona hoentiny am-bavaka izany Jesosy satria miaro ny zonay, miaro anay tsirairay avy izay manohitra n'izany vaksiny izany izy dia hoentinay am-bavaka Jesosy ninona zavatra mety hatrehany hiatrika fitsarana izy Andriamanitra. Izy ny joro eo fa ianao eo alohany. Mety aiza ianao Jesosy tena hiady ho anazy amin'izao fotoana izao, tena hiady ho azy ianao ary ny anjerinao ane elo lalana azy andrabaraba ny fandrimpandrika rehetra sy ny zavatra rehetra izay apetraka ny devoly hamandriana n'izany avoka zany Jehovah'Andriamanitra. Tena entinay am-bavaka eto anatrehanao zany mba hitondra fandresena, hibata fandresena ao anatin'izao ady mangotrana izao. Fantatra fa tsy ny olona rehetra no momba azy ary momba azy dia vitsy no manohatra azy fa izay anefa matoky Andriamanitra
fa ny 700 lahy Gideona dia afaka hanandresy na dia 700 fotsiny azy satria ianao nomban'izy ireo. Tsy miankina amin'ny isan'olona izay Andriamanitra fa miankina amin'ny Jehovah Andriamanitra izay mampandresana isan'andro. Alleluia. Dia mankasitraka Tompo voninahitra ho anao ireny ihany. Misaotra Jesosy. Amen. Tahiny to pasteur, za hoe tena mivavaka momba ny asa fa rehefa misy olona hampiasa anahy déclaré dia tsy mety ho raikitra mihitsy ilay asa. Izay mba entina mivavaka pasteur, mankasitraka tahiny Tompo. Fa entina mivavaka ianao. Androany Jesosy izay mitondra mivavaka ny tianatana ity Jesosy izay isaky ny misy asa tokoa Andriamanitra hitany ka maraiky déclaré azy ny patron dia tsy raikitra foana zany asa zany satria misy sakana. Androany Jesosy ninina sakana dia raha vanay ato anatin'ity vavaka ity, raha vanay amin'ny anaranao Jesosy ny sakatsakana rehetra androany, tsy manan-kely tsy manam-pahefana eo anoloan'ity radadana ity tsony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata androany. Andravanay ny sakana rehetra izay mety nahatonga an'izany varavaran'izany nidy hatramin'izay dia vanay amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Hosotra izy Jesosy malala, homenositra ho fahitam-pity avy aminao izy Jesosy ary dia ho tanteraka aminy izany asa mba iriny izany dia ho déclaré soamantsara izy Jehovah Andriamanitra noho ny anaranao ary asa tena mety aminy, ahafahany mamelona ny ankohonany, ahafaly azy, ahafahany manompo anao ihany koa ny izany asa izay omenao azy zany. Misaotra Jesosy, voninahitra anao irery ihany. Amen. Tahiny pasteur, mangataka vavaka ary tena hidoniko amin'ny Jesosy mihitsy mba hitombo amin'ny finoana aho ary ahitany voninahitra Andriamanitra. Mangataka vavaka ihany koa mba Jesosy ny tena handray an-tanàna ny olana sy ny ati-tsaina eo amin'ny fiainako sy hanome tolotsaina ihany koa. Mangataka vavaka ihany koa mba ho tena trano avy amin'ny Jesosy ny trano ifindrako ary sy hiova hevitra intsony ny tompon'ny trano. Mankasitraka indrindra pasteur mivady. Amen. Tonga ianao dia manana finoana. Io trano hitanao io mihitsy avy amin'Andriamanitra. Aza misalasala ianao. Nangatahantsika tamin'Andriamanitra io dia valim-bavaka io dia tonga dia minofa azonao io dia tsika mivavaka ihany anefa tsy hoe tsy entina mivavaka fa manana finoana ianao. Entina mivavaka Jesosy ity rahavavina ity Jesosy malala izay manana ady ary dia nangatahany voalohany dia mba hitombo tokoa ny finoana satria ianao ange Jesosy milaza fa na izy iza manana finoana tahaka ny voatsinapy. Ahiteny amin'ny tendrombohitra mianjerahany anaty ranomasina dia enjera ny tendrombohitry ny olana eo aminy Andriamanitra, finoana no ilaina ao anatin'izany. Fa raha manam-pinoana izy dia afaka hiteny amin'ny olana io dia hanana fahefana ny teniny dia ho ravo izany olana tahaka ny tendrombohitra izany. Androany Jesosy tena mba faniriny ianao andray an-tanana ny olany. Ianao ange Jesosy nefa ny teny makanesa ty amiko ianareo izay miasa faratra sy mavesatretana fa izany hoe fitsarana ary dia angatanay mihitsy androany mba ny fitsaranao no anakalozanao an'izany eta mavesatra izany eny aminy Jesosy malala miasay ao amin'ny fiainana ianao Andriamanitra. Tena angatahanay izany androany Jesosy ampitomboy ny finoany ny olana rehetra eo aminy, ny adi-tsaina ny zavatra maro izay mifamaofao eo aminy Jesosy tsy manana afa-tsy ianao izahay, tsy manana afa-tsy ianao ary ampitomboy amin'ny zavatra rehetra, ampitomboy amin'ny fitiavana anao, amin'ny finoananao, amin'ny fahatokinanao, ampitomboy amin'ny teninao ihany koa satria izany no ahafahanay mandresy sabatra entinay mandresy ny adi-panasy ny adi-piainan'ity izao tontolo izao ity. Zareo koa Jesosy izany trano izay hitan'izany isaoranay ianao fa valim-bavaka avy aminao izany, valim-bavaka izany Jesosy ary tsy salasalanay na dia kely aza fa avy aminao. Ianao anay Andriamanitra hanatanteraka soamantsara ny fifindrany ary dia hanomboka hita fitsaharany izy, hanomboka hiova ny fiainany, hanomboka hanana fiainam-baovao, hanana filaminan-tsaina Jesosy manomboka amin'ny fotoana hifindrany trano dia hatsapa zavatra vaovao izy eo amin'ny fiainany. Misaotra Jehovah Andriamanitra, voninahitra ny eo anao irery ihany. Amen. Tahiny Jesosy pasteur mivady, misaotra anareo mivady tamin'ny fitondrana mivavaka sy ny ankohonako. Efa tena mihatsara ao sao averina amin'ny Jesosy ny voninahitra. Dia mangataka vavaka ho an'ny vinantoko eto fa mikohaka sy tsetsina be nefa mbola mitaiza kely dia ho an'ny anadahako koa ny madahako mikohaka sy tsetsina orona mba hositran'i Jesosy izy ireo. Mino aho fa ny vavaka izay nasanatra eto dia ho valian'Andriamanitra avokoa. Misaotra betsaka anareo mivady. Amen. Misaotra n'Andriamanitra aloha tsika namaly vavaka anareo izy ary dia nanasitrana anareo dia naneho ny voninahiny taminareo menakavy kely dia tsika mivavaka ary
izany finantonao zany a sy ny anatanao any Madagasikara. Jesosy amin'ny tona mavaka ny finantony ty afavana ity izay marary amin'izao fotoana izao nefa mitaiza kely mikoaka tsentsiny voan'ny gripa. Jesosy a nefa izy mitaiza kely ao anatin'ny farerahana, ny fampitoromaso, ny fikarakarana isan-karazany. Jehovandriamanitra, ny ritma sy ny sisa tsy mamelanay arary ange Jesosy indraindray ny zavatra ataonay amin'ny mahavehivavy anay dia tena hoe be adidy, be andraikitra, be asa. Indraindray tsy mamelanay izany mihitsy hoe hipetrapetraka sy arary zany. Androany Jesosy tena mangataka aminao ny herin'ny sandrinao any anatanjaka azy amin'izao fotoana izao Jesosy a. Le vony amin'ny ranao Jesosy sy ny virus any anatiny any. Be dia be Jesosy ny fanafody mety hoe tenen'ny olona hoe manasitrana ny sakamalao, ny citron, ny tantely, ny zavatra maro samihafa. Fa ny ranao mbola mihoatra lavitra noho izany. Ary izany ranao izany mihitsy no angatanay androany. Tena hidina any anatiny any dia hanamaina ny aretina rehetra Jesosy any anatin'ny vatana any amin'izao fotoana izao ary dia hitsangana izy Andriamanitra, hanana hery sy tanjaka indray hatrehan'ny ankohonany, hatrehan'ny zanany, ny asa mandrara sy ny zavatra rehetra izay ataony. Tahaka izany ihany koa ny anadahany izay marary any Madagasikara Jesosy a. Entinay ambavika ihany koa amin'izao fotoana izao, tsy fantatra intsony Covid ve sa inona. Fa ny zavatra fantatra dia tokana ihany ny manasitrana anay. Afaka mividy EDN ny olona, afaka mividy zavatra maro. Fa Jesosy a raha tsy ianao no miasa dia zava-poana daholo ihany ny zavatra rehetra ampiasainay. Ianao no angatahanay amin'ity androany ity, hitondra fanasitrana no anatin'izany anadahany izany ary dia hanasitrana anazy tanteraka. Misaotra Jesosy a. Halleluja. Amen. Fedana ny pastora mivady. Fa ny miarabantsika rehetra tratry ny taona vaovao 2022. Eny anie mba ho taona feno fahadiovana sy fahazavana ary fanamasinan'Andriamanitra, fanahy masin'Andriamanitra ny taona diavintsika. Mangataka vavaka mba ho afaka amin'ny zokany ratsy fanahy sy ny trosa rehetra, ary mangataka vavaka ho an'ny ankonako sy ny asa fivelomana ary ny trano izay atao mba ho vita soamantsara hatramin'ny farany. Tenena Jesosy tompony sabata. Halleluja. Amen. Halleluja. Etsika mba afaka misaotra betsaka amin'ny firaretsoa dia ny tratry ny taona koa na menakafy kely ho taom-pandresenao antsika anie ity taona ity. Jesosy any tona mba afaka izay amin'izao fotoana izao anty anadahana ity Jehovandriamanitra mba tena hoe hiasa feno ao anatin'ny fiainana enenao, hanala an'izay zavatra rehetra mety mbola mamatopatotra, na ny troso izany na ny zioka izay mety mbola tsapan'izy ireo tokoa fa manana zioka izy hoentiny, mbola manavesatra azy. Ianao Andriamanitra no hanalana izany satria ilay tanam-pitiavanao mahery afaka manaisotra an'izany zioka izany. Ary dia manamaivana Jehovandriamanitra ny tenanay, manamaivana ny fiainanay manontolo mihitsy Jesosy a. Jereo Andriamanitra ny asany, jereo Andriamanitra ny trano izay ataony. Tena hoe ho fitahiana ho azy anie, ho vita soamantsara anie ary dia tsy mitsaratra ny mitsodrano azy amin'ny anaranao Jesosy tompony sabata, nitsofana rano azy mba ho vita soamantsara izany trano izay ireny atao izany Andriamanitra. Tsy hisy ny sakatsakana ao anatin'izany. Tena didina mihitsy ny valalam-pandany, tsy afaka hangalatra ny volany, tsy afaka hangalatra ny valika sasarany, fa tena ho lany ao anatin'izany trano izany ary dia trano hifaliana izy menakavy kely anie, fitahiana avy aminao Jehova. Misaotra Jesosy a, voninahitra ho anao irery ihany. Halleluja. Amen. Fedana ny tompo pasteur aminao sy ny ankonanareo mivady. Mba mangataka vavaka amin'ilay vinantoko vavy tonga ny famarary voan'ny tazo be hono izy dia misaotra mialoha tahiny tompo an-tranonareo mivady sy ny ankonanareo. Tena mavaka izay Jesosy anydira vavy ity izay marary voan'ny tazo amin'izao fotoana izao ary izay Jesosy rehefa misy havanay marary any Madagasikara dia mieritreritra mihitsy hoe vavaka no ilaina Jesosy. Vavaka no ilaina satria raha vola ange Andriamanitra, raha ampiasa vola izay na hividy oxygène izay na hividy inona, betsaka ny zavatra mety mbola tsy ampy ao anatin'izany. Fa androany izay Jesosy dia mitondra mbavaka azy indray anydira vavy ity izay voan'ny tazo amin'izao fotoana izao Jehovandriamanitra. Mangataka aminao izay Jesosy a. Ianao ilay nanasitrana izay olona rehetra nifanena taminao ary tsy nanadiady ianao na iza fa izay rehetra nifanena taminao, izay rehetra teo akaikinao dia sitrana avokoa. Androany Andriamanitra hoentinay manakaiky anao izany rahavavy izany mba ho sitranonao, ho kasihanao, hitenenanao fotsiny ihany dia ho sitrana Jehovandriamanitra.
anatanjaka ny lohaliny anenao, anala ny aretina anatin'ny vatany manontolo any anena rano sy ny fanano masina midoro an'izay rehetra tsy fatanterahana, izay rehetra virus, rehetra aretina any anatin'ny vatany any ary tetondra fanasitrana ho azy. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao irery any. Halleluja. Amen. Tahin Jesosy ny ara mivatsy ny ankonanareo mijoro vavolombelona fa sitrana tamin'ny Covid ilay fianakaviako 2 tamin'ny herinandro sady tsy nanao vaksiny. Nandeha koa ny jiro teny amin'ny zareo. Halleluja. Mangataka vavaka ho any ankonako sy za ary isika mianakavy mba hitombo be dia be ny fanarahan'i Jesosy marina sy voakasika tsara tamin'ny didiny ary ny lalàny. Voninahitra dia averintsika ho an'i Jehovah irery ihany. Misaotra betsaka anareo mivady. Misaotranao zay Jesosy ny avalim-bavaka izay nomena ao an'ity rahavavina ity fa dia sitrana soma tsara ny olona izay nentina mbavaka teto voan'ny Covid. Mankasitraka Jesosy malala, mankasitraka fa raha betsaka ny olona lavon'izany aretina izany dia anisany mbola mamaly vavaka na eto foana ianao ary dia manasitrana izay rehetra nentina mbavaka teto ianao. Misaotra Jesosy misaotra anao fa avahanao ihany koa izy tsy mbola vita vaksiny ary dia mangataka aminao mba ho tafajoro hatramin'ny farany tsy hanao an'izany fanevitra izany Jehovah'Andriamanitra. Entina mbavaka ny ankohona ity rahavavina ity mba hitombo amin'ny fanarahana anao Jesosy, hitombo amin'ny fitiavana anao Jesosy ary ametraka ny teninao anatin'ny fony izy ireo, hijoro amin'ny alalan'izany teninao izany ary hatoky anao hatramin'ny farany Jesosy. Voninahitra ny eo anao irery any. Misaotra indrindra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Tahin'ny tompo pasteur Zoko Mampiona, za mba mangataka vavaka fa tsy dia sava, marary tenda, misaotra mialoha. Halleluja. Amen. Mafahitsika mbavaka ianao. Tona mbavaka ny tiravavina ity zay Jesosy amin'izao fotoan'izao izay marary tenda Jesosy malala. Entina mbavaka eto anatrehanao izy. Inona moa ny Andriamanitra ny tsy efa aretina efa nisotranonao taminy izay arety tenda ve Jesosy androany angatahana iny raha anao andevina n'izany aretina izany, anala ny fanaitainana rehetra ianao Jesosy ary efa manomboka matoky anao hatramin'ny zavatra kely izany rahavavy izany ka hatramin'ny zavatra lehibe dia androany Andriamanitra arety tenda ireo angatahany aminao sitrana, ampafantara azy fa momba azy ianao, ampafantara azy fa eo anila ianao ary izay rehetra angatahany dia tena omenao tokoa satria mitoetra ao anatiny ny teninao. Jesosy mangataka aminao izany mba ho sitrana an'izany arety tenda izany. Amin'ity alina ity ihany dia hiala izany amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mitondra izany arety tenda izany intsony izy raha tsy mitsangana eo am-pandriana amin'ny anaranao Jesosy fa sitrana izany. Ny anara-mahery Jesosy tompony sabata. Misaotra Jesosy. Amen. Tahin'ny tompo pasteur mivady, mangataka vavaka fa marary olona rehetra ato an-trano. Azo an-trano esako ato. Za ihany ny tsy marary isaorana ny tompo. Mangataka vavaka mba ho sitrana ny patron zareo mianaka. Mankasitraka pasteur mivady tahin'ny tompo. Mikohaka sy mandoa zareo mianaka voantazo azo misery misatra zareo mianaka mitovy aretina. Tsika ho avahan'Andriamanitra tsika tena avahan'Andriamanitra. Ao fa entina mbavaka zareo. Jesosy mitondra mbavaka ny ankonana ity zahay. Misaotranao Jesosy fa omenao an'izany toe-po izany ty rahavavina ity hoe ny patron ny marary dia entina mbavaka satria ao anatin'izany ankonana izany izy. Dia androany Jesosy mitondra mbavaka an'izy mianaka rehetra izay marary, mandoa, voantazo. Tsy fantatra intsony Jesosy na inona fa entina mbavaka izany ho sitrana soma tsara. Ary dia verina Jesosy amin'ny lohany aneny fahasalamana izy ireo. Tsy fantatra izy ireo akory ange Jesosy hoe izay ety mivavaka ho anazy tsy eritreretiny akory izany fa izay koa anefa Andriamanitra mivavaka izay satria mahakasika ny rahavavina izany zavatra izany dia entina mbavaka any. Izay mihitsy tsy matoky fa izay rehetra vavaka sanatra iterenao avokoa noho ny amin'ny famindram-ponao sy ny fahasoavanao dia hanasitrana an'izany tokantrano izany ianao. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Tahin'ny tompo pasteur menakavy kely mangataka vavaka satria natao vaksiny moa tena mbola tsy nahalala tamin'izany fa zao vao mahalala ny fahamarinana dia mba entina mbavaka mba hijoro hatramin'ny farany tsy hanao an'io dose de rappel io. Mangataka vavaka koa mba lasa propriétaire-na trano izay tena finoana maritsika mandeha ambony rano mihitsy ny finoana an'ilay zanako fa omeny Jesosy trano izay amin'ity taona vaovao 2022 ity. Mankasitraka anareo mivady dia Jesosy hamaly fitenareo menakavy kely. Mangataka vavaka koa mba haneho ny voninahiny aminay dimy mianaka Jesosy sy ny zavatra rehetra izay ataonay dia ataony miavaka mihitsy tenanay Jesosy tompony sabata. Halleluja. Amen.
hafa itsika mbabaka maromaro aminareo no efa vita vaksiny tsy nafantatra dia ny angatantsika dia amindra fo aminareo any Andriamanitra satria tena mila famindrapon'Andriamanitra ianareo mba tena hoe ho tanteraka amintsika reny tena Andriamanitra hoe minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalana izy fa izay no angatantsika androany dia tena mavaka ihany koa ny fahazaonareo an'izany trano izany. Jesosy mitondra mavaka ny tira-pavana ity Jesosy amin'izao fotoana izao izay fifonana sy fibebahana ary fangatahana famindram-po no entiko eto anatrehanao androany ho anazy izay tsy nafantatra ary tena nanao an'izany fanefitra izany. Eto izy dia miteny fa tsy hanao ny rappel intsony na dia efa tonga sahady aza ny pression fa tsy maintsy manao an'izany rappel izany indray ny olona rehetra fa Jesosy milaza izy eto androany fa tsy hanao an'izany intsony. Izay Jesosy androany tena hoe miankina amin'ny famindram-ponao, miankina amin'ny fahasoavanao ary ianao any amindra fo. Ianao any Jesosy hijery azy ao anatin'izany. Jereo fa olona mangetaentanao izy, olona mandroso izy Jesosy olona tena hoe mitady anao andro aman'alina ary mino fa tsy mba ho ataonao tsinotsinona izany fa hijery azy any ianao, amindra fo aminy any ianao ary razonao atao ny mamafa n'izany herin'izany vaksiny izany. Inona moa ny zava-mahagagatsainao atao tsy efa Andriamanitra matoky ny famindram-ponao izay hiasa ao anatin'ny vatany, ao anatin'ny tenany ao. Dia tena mavaka koa Jesosy izany trano izany fanirian'izy ireo mba azo trano dia ho anehoanao ny voninahitra tokoa an'izy ireo. Izany ny faniriany, finoana marisika hozy izy satria mandeha ambony rano fa movy Andriamanitra mbola nisy nataonao diso fanantenana izay olona nampiasa finoana, izay olona nanana fanantenana tao aminao, izay olona natoky anao matoky koa izay androany fa raha izany ny fanirian'izy ireo dia hanatanteraka n'izany anianao fomba tsy takatry ny saina Jesosy dia ho tahinao an'izany tokantrano izany ankohonana izany. Voninahitra ny ao anao rery any Jesosy tompony sabato. Halleluja. Amen. Tain'i Jesosy nareo menakavy kely mankasitraka fa efa azo lasaina fa salama za na dia somary mbola miketrana kely aza ny ona mitovy ihany tsika sy mbola matory mandrakariva vao mipetraka kely satria tsy ampy toromaso isan'andro dia mbola mangataka vavaka trano tena azo hery tsara be. Mankasitraka nareo vady an-trano sy ny groupe izay maharesy Jesosy amaly ity. Mangataka vavaka ihany koa na ity mianaka mba tsy hanao an'io fanefitra io fa mba harovany Jesosy mandraka sabaty mandrakariva izahay. Amen. Ao fahitsika mbavaka ianao. Izay ny fitorantsika mbavaka farany dia tapitra aorianan'izay. Jesosy mitondra mbavaka ny tira-pavana ity izahay. Isaorana ianao fa efa nitondra finansitrana azy ianao Jesosy ary natao anatin'ny aretina mafy azany izy dia efa sitrana izy amin'izao fotoana izao efa manomboka mihatsara. Mbola tsy tena tomomba natanteraka fa angatanay mba ho tanteraka somatsara ny fanasitrana azy ary dia hiverina amin'ny loany ny heriny sy ny tanjany Jesosy ny fanahy mampalezolezo rehetrarehetra, ny fanahy osa rehetra dia hiala anatin'ny vatany any ary hitondra fanasitrana ho azy any ianao Jesosy malalako. Hiverina amin'ny tanjany sy ny heriny izy hanompo anao amin'ny hery amin'ny tanjaka ny fahasalamana. Halleluja. Matoky an'izany izay Jesosy ao ataonao aminy izany. Anankehitriny koa izay dia mivavaka aminao any ankohonany izay mijoro amin'izany fanefitra izany Jesosy ho anazy tia mianaka ekena fa ao anatin'izany dia indraindray mety marefo ny sasany, indraindray mety misy hoe fisalasalana ihany, indraindray misy tahotra ihany, indraindray mandalo fa izay nefa Jesosy matoky anao ary ny teninao ny sabatra ty anatinay, sabatra ny tahotra inge ny teninao Andriamanitra, sabatra mitsatoka ty anatinay inge ny teninao ary ampy hijoronay, ampy handresenay ny zavatra rehetra sy ny fanahiana rehetra. Narovana amin'ny rano Jesosy izy tia mianaka tsisy ho vitan'izany fanefitra izany na izy na ny vadiny na ny zanany amin'ny anaranao Jesosy ny rano nandrakofana ihan'izy ireo amin'ny fomba tsy takatry ny saina dia arova izy ireo, amin'ny fomba tsy takatry ny saina dia hiasao izy ireo Andriamanitra. Ho betsaka ny fanenjehana, ho betsaka ny fifampiampangana ao anatin'izany ary dia hiampanga azy ireo ny olona satria izy tsy vita tahaka anay ihany koa izay ho ampangaina. Lazaina fa izay no mitondra aretina, lazaina fa izay no mamindra aretina satria izay tsy vita vaksiny. Jesosy malala izay salama tsara fa ampangaina. Fa za Jesosy mivavaka ho anao ary tsy izy ireo rery ihany
fa zay rehetrarehetra zay tsy vita vaksiny eto androany dia toko ambavaka mba azoro hatramin'ny farany noho ny amin'ny ranao jesosy satria zay efa vita vaksiny tamin'ny ranao zay efa vita vaksiny tamin'ny didinao zay Andriamanitra tsy miova amin'izany ary zany tsy mamparary anay zany mahatonga anay tsy miditra hôpitalin'ny covid satria zay olona manana vaksiny farak'izay matanjaka manana fanasitrahana antikor matanjaka nataon'ny Andriamanitra ao anatin'ny vatanay ao tsy lanay vaksiny zany misaotra Jesosy ampahery anay anenao hiaro an'izy ireo anenao ny ankohonany ane Jesosy ho arovanao anatin'izany ary dia ampanginina mihitsy ny devoly izay mampiasa olona hiapanga hitabataba hiteny ao atsofon'izy ireo ampanginina amin'ny anaranao zany Jesosy tsisy fiantraikany anatin'ny vadiny anatin'ny zanany anatin'ny tokantranony ihany anara-maherinao Jesosy tompony sabata misaotra indrindra Jesosy androany koa zay dia vavaka ho an'ny firenenay ety ampamaranana Jehovandriamanitra izay maro ny zavatra mianjady eo avokoa ny zavatra rehetra ary ohatry ny zavatra ratsy rehetra dia hitanay ao daholo amin'izao fotoan'izao Jesosy tsisy zavatra tsy mitranga nge Andriamanitra ao anatin'ny firenenay fifamonoana ve tsy hita aretina mandoza ve tsy hita fanompotsapy zavatra maro samihafa Andriamanitra mitranga ao avokoa ny fahantrana lalina rehetrarehetra Jesosy hitanay ao daholo toa ohatrany iangonan'ny devoly mihitsy ny firenenay ohatrany hoe tena toerana andihizany mihitsy ny firenenay Jesosy hatrany anatin'ny tokantrano any tena hoe miady mafy amin'izao fotoana ndrana Jesosy dia mbola mivavaka ho an'ny firenena ihany ekena fa nandray kivy nandray ianao mieritreritra hoe mbola izy valiny ve ny vavaka mbola afaka mivavaka ihany ve mbola iova ihany ve fa zay Jesosy mivavaka izay satria misy olona ao mbola azonao avahana tahaka ny vavinay izay nijory vavolombelona tao fa ninona zavatra mitranga ao anatin'ny firenena dia tsy mahakasika azy ireo zany satria zanakao izy dia tahaka izany ihany koa Andriamanitra ny angatahanay ho an'ny malagasy fifohazam-panahy mba tena ho voatolotra anao tokoa any malagasy ho voatolotra anao any Madagasikara satria izany ihany no anotokana vahaolana ahafahana miala ao anatin'izao krizy ao anatin'izao fahantrana zavatra maro zao angizo Jesosy hatrany amin'ny mpitondra hatrany amin'ny vahoaka madinika indrindra Jesosy tena mba hiova fo atahotra anao hitsahatra mialatra sy ny fitiavan-tena Jehovandriamanitra fa zany no mahatonga ny fahantrana lalina ao anatin'ny firenenay ny tsy fitiavana fa ny fitiavan-tena tsy fitiavana ny hafa tsy fitiavan-tanindrazana fa fitiavan-tena Jesosy ary dia manjaka ny ratsy satria zany no zavatra miely ao anatin'ny firenenay dia teny ambavaka mba hiala an'izany zavatra izany ary dia ho tanteraka tokoa ny teninay ny hiram-pirenena fa ho sambatra tokoa ny malagasy eny Jesosy malalo amangy ny malagasy ianao ampahery ny malagasy ianao ny fianakaviana rehetra izay mbola any Jehovandriamanitra entinay ambavaka mba ho avahanao anatin'izao arety mandringana izao ao anatin'ny zavatra rehetra izay mitranga ampahery Jesosy ireny Jehovandriamanitra misaotra Jesosy voninahitra ny dia atolotra feno anao irery ihany misaotra tamin'ny fotoana rehetra teto izay tanteraka androany misaotra tamin'ny teninao misaotra tamin'ny olona izay nanaraka teto misaotra ny amin'ny zavatra rehetra ny falombavaka misaotra Jesosy voninahitra ny dia averinay ho anao irery ihany Jehovandriamanitra haleloia amen eny ary lava dia lava ny fotoanantsika teto androany adiny telotsika adiny telotsika niaraka teto fa dia mbola areo nareo haleloia misaotra nareo nahatra ny teto hatramin'ny farany dia ho tahian'Andriamanitra manokana ny nareo hitan'i Jesosy avokoa ny faharetanareo rehetra ary tsy mba atao mitsinotsinona zany andray ny valiny zany nareo ary ho tsaronareo hoe soa ihany afa niaritra fa raisiko ny valim-pity ankehitriny voninahitra ny eo an'Andriamanitra raha pitsondratsika miaraka eto araka ny teny teo moa dia mbola tapaka ny radio antsika amin'izao fotoan'izao fa anatin'ny fikarohana tanteraka izay miezaka mamerina farak'izay aingana ny radio satria na dia izahay ihany koa aza dia mba hampaherezin'ny radio antsika tsy nareo rehetra fa izay tena banga mihitsy rehefa tsy mandeha ny radio dia miezaka izay manao fomba rehetra hiverenan'izany onjam-peo izany arak'izay aingana misaotra antsika ihany koa izay mitondra mavaka ao anatin'izany dia voninahitra an'Andriamanitra irery ihany raha pitsondratsika mihoneto amin'ny ora mahazatra tahian' Jesosy taontsika rehetrarehetra haleloia amen